satria misy resaka basy ao a, misy fanosirana ao a, sy ny sy ny sisa. Zany le hevitra eno zany enenevon'ny fiarahamonina tao anatiny ny toe-javatra iny. Fa nytiantsika ambara de izao tonga de raisitsika mahitsy le izy hoe na misy miteny hoe sinema, na misy miteny hoe anti-sinema io fa tena finiavana mon'olona io. De zao aloha ny zavatra misy eto Madagasikara. Miaina ao anatin'ny korotana ny firenena. Zay. Miaina ao anatin'ny korotana ny firenena, miaina ao anatin'ny tsy filaminana ny firenena. Miaina ao anatin'ny tsy fahatonitsaina ny malagasy. Miaina ao anatin'ny fiahiahina foana ny malagasy. Rehefa miteny hoe malagasy zany de hoe na ny olona sahirana, na ny olona manan-katao dia miahiahy foana hoe sode, manam-bola be ianao, manan-katao ianao, vagahy ianao mahita torokeo amin'ny alina, tsy mahita tory ianao fa sode zao, isy anafika, sode isy anao an'zao. Ianao moa zany efa hoe sahirana ihany koa tsy ananiny etsy ny akamaroan'ny olona zay sahirana, de lay fananana kely, manahoana indray le akoho ao ampisoko ao, manahoana indray sao de misy manolo anao ny tendany tonga de tsy migika de lasa, ahoana indray ny lakozia ao sao de misy mamaky, ahoana indray ny fiara ao ananinao zay fananana eo zany de fa ahoana ny omby ao ho an'ny any ambanivohitra. De am'izao fotoana zao ne ripaka ny omby raha zay fotsiny ohatra ny resantsika, tsy misy fantonina eto amin'le firenena fa de mitaitain-dava foana le malagasy ary atao hoe zara raha miaina. Ny any ambanivohitra tena hoe zara raha miaina. Ny atia andrenivohitra de io ihany koa, io hitantsika io fa dia fanendahany etsy halatra amin'ny endriny maro samihafa, kantsy, fanafiana cache-point sy ny sisa. Ny any amin'ny faritra lavitra indrindra any misy manapaka ny tendan'ny olona de tsy hitany lohany, raha tsy zany misy maka ny voamaso. Zany ny zavatra iainana eto Madagasikara amin'izao taona 2020 sy 2021 zao ao anatin'ity rezima tarihany Rajoelina ity. Zay aloha misy. Zay no misy na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra de tsy fandriampahalemana, tsy fandriampahalemana. Na inona ho na inona lazaina ny amin'ny hoe faneho-kevitra etsero dia zay aloha no zavatra iainana eto Madagasikara. Isika nefa rehefa hoe mivoaka ny ivelany any ny mpitondra fanjakana de ohatrany hoe paradisy eto amin'le firenena. Satria nahoana? Lazaina any fa hoe tonga avinareo mpanambola any Madagasikara fa afa misy sehatra mihitsy any afahana manao ny fampiasam-bola sy ny sisa. Nefa tsy fandriampahalemana eto, tsy fandriampahalemana manara-penitra, tsy fandriampahalemana maro lafy. Enjana ne mahazo mivoaka malagasy amin'izao fotoana. De moa sasa miteny hoe any ianareo koa zany foana ny tapatapainareo hoe manitra malagasy. Manitra zany zao efa tsy tena mahalaza intsony le tena zavatra iainan'ny malagasy le teny hoe manitra, fa inona raha hoy ianao? Ampahoriana. Zay zao no tena mahalaza ny fiainandra malagasy. Ampahoriana satria ilay firenena manan-karena be, na ambanin'ny tany, na ny ranomasina, na inona na olona. Ny olombelona no arena voalohany, ny tany arena, masina ny tanindrazana, masina ny tany, iny efa mazava iny, fa ny olombelona ihany koa dia arena ny olombelona. Ary isika dia miaina ao anatina velaran-tany midadasika be. Miaina ao anatina velaran-tany midadasika be isika dia manana ny arena tena hoe tsy tanoano izany Madagasikara zany. Kanefa tsy arakarak'izay ilay fari-piainana. Etsy an-daniny zany dia ampahoriana ilay vahoaka ary io tsy fandriampahalemana io tompoko de mampahory ny vahoaka io. Inona ary ny arikarena hiakatra eo? Raha ohatra ny olona ka tsy miasa, diso be mihitsy le fitenenana hoe kamo ny gasy. Iny zany teny averimberina foana, tsy kamo zany ny malagasy, tsy voretra zany ny malagasy, fa ny manodidina azy ny fiarahamonina zay iainany no tsy azo iainana. Tsy azo iainana le fiarahamonina zay iainan'ilay malagasy. Ka ahoana izy no afaka hiasa araka ny tokony ho izy? Miasa eny an-tanimbary izy ohatran'ny any am-parafaravola dia mbola mihosom-potaka dia misy mibata.
miasa eny tanimbary olona mbola misopotaka ho ny depute Rabekitsana teny teto. Tsy zay mamorona an'izany fa ny depute Rabekitsana no nitatitra ny vaovao hoe nisy mibata zay le olona le efa hitana tsita. De kidina peniny sasany. Dinona ny asa andeha amin'izany? Zany hoe ny tsy fandriam-pahalemana zany dia sakana ngeza be eto amin'ity fireneny ity. Tsy ahafahan'ny toe-karena malagasy miaron-doha sy hoe mandroso sy mahazo aina. Le toe-karena zany malalaka be zany tafiditra ao ny resaka arikarena, tafiditra ao ny vokatra ny orinasa, tafiditra ao ny vokatra ambanivohitra, ny lanjam-bola, ho an'ny ekonomista mahay an'izany tsara. Ka inona ary ny toe-karena mba hivoatra eo? Rehefa reraka nefa ny toe-karena ao dia reraka ihany koa ilay vahoaka zany. Ny atao hoe ny vokatra avy eto toerana tsisy mandeha amin'izay loniny. Raha raisina amin'izay satria le olona tsy hoe kamo izy hiasa fa le tontolo iainany ao anatin'ilay fiarahamonina no manepitra azy de tsy afaka miasa izy, tsy afaka mamokatra izy, ary rehefa tsy afaka mamokatra izy de lasa enta-mavesatra indray. Ohatra, raha ohatra zao misy olona hoe 7 mianaka ao an-trano, 7 mianaka, dia ny anakiroa amin'ireo ihany no miasa, fa ny 9 sarsa. Hafa ny fiainan'io tokantrano io, fantatsika amin'izany fa sahirana ilay tokantrano. Vato indray misy tokantrano hoe 7 mianaka izy, fa ny anakenina amin'izy 7 mianaka miasa, fa ny anakiroa ihany no sarsa. De hitantsika amin'izay fa maivamaivana kokoa zany no hiatrehana n'ilay fiainana satria ny anakiroa ihany zany no sarjana ny atao hoe mbola ahina ao anatin'le izy, fa ny anakenina miasa daholo de ireo 9 miasa ireo mba mitsinjara hoe ianona miantoka saribao, ianona miantoka ny jiro, ianona miantoka ny sakafo, ianona miantoka an'izao sy ny sisa. Fa zany anaovana vakansy zany aloha tsy tafiditra ao anaty teti-bola satria tena hoe zara raha miaina. Zay le izy zany. Dia manoloana an'izay manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Rehefa manjaka zany ilay tsy fandriam-pahalemana dia petraka amin'ny fanontaniana hoe iza ny tompona andraikitra amin'izany? Zay foana mantsy, iza ny tompona andraikitra amin'izany? De tsotra ny valiny. Iza ny tompona andraikitra tokony hoe amany olana ny tsy fandriam-pahalemana? Ny polisy gendarme sy miaramila ihany ve sa ahoana? De alao aloha tsorina fa ilay resaka tsy fandriam-pahalemana de tsy ahilika fotsiny any amin'ny mpitandro filaminana, polisy tsy manao ny azany, gendarme tsy manao ny azany, miaramila tsy manao ny azany. Tsy izay fotsiny le izy, fa politika mpanjakana io. Zay, ny mpitandro filaminana dia singa anankiray ao anatin'ny firenena. Marina hoe asandry zareo, asan'ny mpitandro filaminana mampandro fahalemana ny tany, fa rehefa le politika ary ambony ery mihitsy no tsy mandeha amin'izay laoniny, inona ary no ataon'ny miaramila sy ny polisy sy ny gendarme eo? Inona ary no ataony eo? Ny fitaovana tsy araka ny tokony izy, fa le fokon'olona ry indray no mahandro vary ho an'le mpitandro filaminana raha mitady mpitandro filaminana le fokon'olona. Nisy an'izany le rangahy tonga teto le avaiza moa iny, fa ny Tsorbe sa ahoana. Le fokon'olona indray manao plisiplisy, mahandro vary. Inona koa, fa angatsy efa misy teti-bola an'izany ao anatin'ny teti-bola mpanjakana le vorian'ny depute ny Tsimbazaza. De tsy mety ny toe-javatra tahaka zany, nefa misy an'izany daholo erak'ity vazamototra rehetrarehetra ity eto Madagasikara. Le vahoaka efa sahirana indray no mbola manao plisiplisy hoe etoana an'izao. Misy manafika ary, misy an'izao ary, tsisy fitaovana, tsisy ninona, moyen de communication, tsy mandeha amin'izay laoniny. Nefa hoe tena misy fiara-miasa amin'ny any ivelany momba ny fitaovam-piadiana zao hoe eny raha misy an'izany, ahoana ny tena hoe fampiarana ny tena hoe mandry fahalemana ny eto Madagasikara. Io tsy fandriam-pahalemana io tao anatin'ny 30 taona teto amintsika dia nikorosofahana foana. Ary rehefa nikorosofahana io de nikorosofahana nanaraka an'iny ihany koa ny resaka hoe fiarikarena teto amin'ity fireneny ity. Niotsaka ihany koa ilay fiarikarena. Dikan'izay zany de hoe le tsy fandriam-pahalemana
dia mitarika fampitehana eto amin'ilay Madagasikara ninninona fanazavana ka zao hoe misy resaka politika sy ny sisa tsy zay fa raha ohatra ka hoe apetraka tena hoe eo zany ny finiavana, eo ny fitiavan-tanindrazana, eo ny tena firaisankina, eo le tena saina hoe tena vonina ampandroso amin'ny Madagasikara, tsy olana mihitsy mametraka tena hoe fandripahalemana maharitra, tsy hoe fandripahalemana miserana fa fandripahalemana maharitra eto amin'ity fireneny ity. Tsy olana zany raha tena eo le tena finiavana, raha tena eo le tena hoe fitiavana an'izany fireneny zany. Inona ny antony tsy ahafahana mametraka fandripahalemana maharitra eto Madagasikara? Inona ny antony? Tsy isy excuse io, fa zao fotsiny le izy, na anao na tsy anao, na anao na tsy anao, fa rehefa atao vita foana io, rehefa ho foanana io daloa vao foana io, fa le izy de tsotra. Ary zay ny tenenin'ireo vahiny ireo hoe io ane miankina aminareo malagasy any, nareo malagasy any no mampahantra ny tenanareo, nareo malagasy any no mifampihinanao, nareo samy malagasy any no mifamonao. Ka inona ary no ataonay avy aty ivelany ety? Inona no ataonay? Nareo saminareo no mifamely eo, ny toe-tsainareo tsy misy mandeha amin'izay loany, de ny any ivelany no omena tsiny. Raha misy zavatra tsy mandeha aloha eto amin'ity fireneny ity, de isika ihany. Raha miteny isika de ny tena zay miteny keo anata satria malagasy. Isika ihany no mifamely toerana eto, isika ihany no mifamono eto, isika ihany no famingapingana eto. Fa ny vahiny ery mandeha ihany mandeha, te hanampy ny vahiny zay tsara sitrapo, fa misy koa ny vahiny tsy tsara sitrapo fa mody manampy izy fa zavatra hafa mihitsy no ao ambadika. Sika nefa ndraindray ohatrany toa am'ireny le vahiny hafahafa reny, de atao hoe hafahafa, am'ireny tsika ny tafaroboka. Fa ato amin'le hoe tena partenaire tena mahazatra, ohatrany ihany tsika marisarisa, fa ato amin'le partenaire tsy de mazava, any ndray tsika nohatran'ny tafaroboka, mitakosikosina am'ireny. Nefa le partenaire hafahafa izay rahanao manana tantara ratsy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena, manana problema, manana olana eo amin'ny sehatra raisam-pirenena, ohatrany ihany tsika mitakisikisana, de hoe ahoana ary zany, ahoana ihany no momba n'ity Madagasikara ity. Ka li zany de tsotra ny fipetrany, na isika anao na tsy anao, na ny mpitondra fanjakana anao na izy tsy anao, fa rehefa tiana apetraka io ny fandripahalemana maharitra io de azo atao tsara manao an'izany. Zany daholo ny tenin'ny olona, ny avy any ivelany ihany na ny ato anatiny. Rehefa tena tiana apetraka ny atao hoe fitantanana tena madio eo amin'ny raharaham-panjakana, eo amin'ny raharaham-bahoaka, de azo atao zany. Any amin'ny propaganda anie hainona an'izany fiteny zany, raha zay ny tonga eo tena ataonay milay be, tena ataonay manja be, tena ataonay tena paradisy Madagasikara, atao ohatrany tononona daholo ty tanàna mamirapiratra ny ivelany ity, rehefa zay ny tonga eo, zao aiza feno zordira. Atsy ambaninay ho ety Anosipatrana ety, atsy ambaninay atsy amin'ny MBS eto, de ambadika eo ny commune Antananarivo renivohitra, de ao amin'ny sisin-dalana, feno le sisin-dalana feno fako. Tsy isy aletsony, de lasa ianao mivoaka aty amin'ny arabe de pipipipa ny klaxon ry fiara rafarava be amin'le pavé avy any ambony any, ka tsisy lalana ary eo amin'le trottoir sa eo ambonin'le fako no andeha. Aiza ny iainana amin'izany? Sationany fotsiny zay. Ka ny tiana ambara zany de zao, ny fandripahalemana lakile amin'ny fampandrosoana io, fa na metraka ny fandripahalemana maharitra zay azo atao tsara, na tsy ametraka fa eo le resaka fitiavatena. Style fotsiny miteny ery ananiny ery hoe zao raha vao mahazo micro sy ny sisa hoe tena anao fampandrosoana, fampandrosoana izy e, fampandrosoana ahoana, fampandrosoana ahoana amin'ity hoe tena fahorin'ny gasy ity, fampandrosoana mandroso makaiza raha ny zavatra jerena. Io zany zao tamin'ny nisy hoe zay moa filaza azy hoe fikatsahana amono ny ben'ny tanàna Antananarivo na Enandre Tsitohaina,
tentative d'assassinat, de voalazany amin'ny hoe nisy moto maintimainty de nisy olona anankiroa teo ambonin'le moto de nitifitra n'le fitaratra ny fiarantoran'ny fiarany ben'ny tanàna de ben'ny tanàna Tanarivo de avy eo nitsoaka le nitifitra zany nitifitra dikan'izany hoe basy point d'interrogation zany ahoana ny fifezana n'ity basy ty eto amin'ity firenena malagasy ty ahoana ny fifezana amin'ny basy tsy vo zao io fefa nandritra ny taona maro mifandimby no hita zany hoe tena miparitaka amin'ny basy zay manambasy hoe zany de tifitifitra fahatany eny rehetrarehetra eny ahoana ny lalàna amin'ny zany rehetrarehetra zany hoe tsy tononona fotsiny basy zany zahatra saripady zany États-Unis raha firenena hoe efa tena matanjaka be io moa ny any Amerika samy manana ny lalàna ny isaky ny état ny fanjakana zany samy manana ny lalàna na ny resaka hoe peine de mort resaka basy fa amina fanjakana sasany any États-Unis ohatra mivarotrana na amin'ny basy any amin'zareo zany any amin'ny fanjakana hafa indray entitra de entitra fa raha ny eto amintsika zany hita hoe tsy voafe ty resaka basy ty de iny zavatra nitranga omaly iny zany hoe ny ben'ny tanàna Tanarivo renivohitra zany nisy nikasa mona tamin'ny alalan'ny tifitra nisy nitifitra amin'ny fiarany de ahoana zany ty basy ty zany ahoana zany ahoana le basy eto Madagasikara amin'ny fifezana an'io ny dalo manana rehefa misy olon-dratsy any eto manam-basy daholy fa misy any no nitratra fa akoatran'izay mbola betsaka ihany koa no mandehandeha io zany zao voamaly ny ben'ny tanàna Tanarivo ahoana koa ny tena fifezana n'ity scooter ty fa ty scooter ty no ataony olony ratsy fitaovany manendaka izy tonga de ritony tonga de lasa scooter ny resaka ahoana ny fifezana n'ity scooter ty indrindra scooteran'ny Tananarivo mirongatra ny alatra scooter fa le scooter ihany koa de fitaovana ampiasain'ny olon-dratsy zany zao tsy zavatra foronina zany fa iainana eto ahoana ny fepetra momba zany le izy ane hita ahoana ny scooter ahoana ty basy miparitaka ty fa aiza ihany aiza ihany ilay tena hoe fandraisana andraikitra araka ny teny teo hoe io rehefa tena atao io de vita ny fampandrina fahalemana ny tany sy ny fanjakana zany ny tena aim-bahoaka zany hoe fandriam-pahalemana zany tsisy afaka zavatra miainga eto raha tsy misy ny fandriam-pahalemana na an-tanan-dehibe na ambanivohitra manaiky an'izany daholo na toky politika iza na ny eo amin'ny mpitondra fanjakana na ny ty amin'ny mpanohatra manaiky an'izany daholo hoe tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny tsisy zavatra vanina raha tsy mipetraka ny fandriam-pahalemana maharitra fa ho an'ny Madagasikara moa zany le tsy fandriam-pahalemana de mifangaro ny resaka fahatrana mifangaro ny tsy fananan'asa fangaro ty zavatra wawawa be da be ty fa na zany na tsy zany dia ilaina ary tena ilaina ny fandriam-pahalemana maharitra de zao ahoana ny resaka ankety ty moa zany zao hoe tentative d'assassinat ho an'ny ben'ny tanàna Tananarivo tsy maintsy mandeha zany ny ankety ny fanadihadihana atao mpitandro ny filaminana sy ny sisa fa aleo ivoaka tena mazava tsara ny marina fa betsaka anie zay anketina atao teto amin'ity fireneny ity zay fa any de tsy te be de be 73 kilo volamena lasa aiza daholo zany misy faty olona tario aiza daholo zany any de mangina nisy an'ireny le hoe ankety nataony inona moa ny groupe parlementaire nanao an'iny le hoe be de be moa ny resaka tamin'izany hoe ankety momba zao teto amin'ny firenena fa tsy hitanao ny toyany efa hitao aketo ary ankehitriny ny député de Madagascar solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Diko Madagasikara tao amin'ny distrikany Atsimondrano ny député Alain Ratsimbazafy rehefa alatsinainy takazao moa izany dia tonga eto anjarany manana anjara izy zany ny tena marina dia ao anatin'izay famakavakana izay miarabanao député
miarabanao namana rina ary mananitra ihany koa ny arahaba ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity alatsinainy maraina ity a. Akoatra ihany koa dia mamela ahy ianao namana rina mba nokom-patanana ho an'ny reto olona mpanaraka ny fandarantsika tsy tapaka ato anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimo-drano isan'izany ny Andriamatoa Bruno ny alatsinaina ambazaha ny mpanaraka antsika any Antsahadita any Androibe any Antsefa ary ao Antanjombato moa zany dia anisany marobe ry zareo no manaraka ny fandarantsika ary nangataka mihitsy raha nisy ny fionana omaly dia hoe mba ataovy kompatananao zay Andriamatoa sy ny mbavamboaka dia kompatanana manokana ho antsika rehetra ary mananitra ihany koa ny araba ho antsika zay mpanaraka ny fandarana eto toerana sy ny any ampitan-dranomasina zay atao hoe manjotsy tapaka ihany koa zao fandarantsika zao namanarina. Mazava zay ka tsika moa resaka lafo-kevitra vitsivitsy maromaro fa raha ny tena hoe nisokatana aloha zany ny arahan'ny besomarina hita dia iny le hoe nisy nitifitra ny fiaran'ny bentanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Nainandre Tsitoaina nisy nitifitra omaly araky ny efa voalaza teo. Aona mba fahazahoany ny Andriamatoa député Alain Ratsimbazafy ny toe-javatra tahaka an'ireny tonga dia hoe maso mahita. Amin'ny lafiny anankiray aloha dia anisan'ny hoe mampalahelo zany trangy zany hoe misy fifofona aina olona. Saingy amin'ny lafiny ray faharoa koa dia hoe anisan'ny mpitondra fanjakana izy ary raha ny voalaza tao anatin'ny vaovao voaray dia fiara atao hoe blindé ny zany fiara zany ny hita kosa nefa ety amin'ny ivon'ny fiaramonina na manarina dia fantatsika fa maro ny efa nametraka an'izay hoe fitarainana na antso avo ho an'ny mpitandro ny filaminana eto amintsika makasika an'ity tsy fandriam-pahalemana ity ary ho an'ny akamaroan'ny vahoaka malagasy dia fantatsika fa maro ny tsy manana mpiaro ary indrindrindra amin'le hoe miatra mivantana amin'ireny vahoaka malagasy ireny izany fanafihana izany fandrobana izany fifofona aina zany ohatra ny lasa sanatria lasa fiainana andavanandro n'le vahoaka madinika mihitsy. Ity angambany atao hoe tranga anankiray zay tokony anaitra mihitsy an'ireo tompona andraikitra ambony atao amin'ny tany sy ny firenena no hoe efa tsy mifidy olona ho tafihana na anaovana herisetra intsona nge zany ny ireo jolay eto amintsika eto Madagasikara eto indrindra moa zany hoe tafiakatra tanan-dehibe zany ny jolay amin'izao fotoana izao ka eo moa zany ny andraikitra manokana ho an'ny mpitandro ny filaminana hoe tsy ny eto Antananarivo ihany io na eto an-drenivohitra Antananarivo renivohitra ihany io fa tena manerana ny Madagasikara io sehatra ny tsy fandriam-pahalemana io ary ity trango ity ngamba no ataontsika hoe lakolosy anankiray anaitra n'ireo mpitondra fanjakana mba tena hanetsika ny hery rehetra amin'izay fitandrona ny filaminana izay satria indraindray masy dia ataontsika ny antso avy eto amin'ny fandarana indrindrindrindra fa manampitsofina ve sa minitsy mandre ve ny mpitandro ny filaminana eto amintsika marobe ny antso voarainga na manarina indrindra ny any amin'ny faritra any amin'ny faritry mena be zany dia tena ilo isan'andro tompoko ny fanafihan-jiolahy any toerana ary tsy vitany hoe fandorona tanàna fa ao ihany koa ny tena hoe famonoana olona ankerisetra zany amin'ireny tanàna zay tafihan'ireny. Misy mihitsy koa ny mitaraina fa maro amin'ny any amin'ny zany faritra zany no manjaka dia manjaka zany hoe fangalarana mason'olona zany. Eny fa na dia olona efa maty aza any am-pasana dia misy misikotra zany fasan'izany na andro vitsivitsy ao aorianan'ny fandevenana dia raha ny zavatra hita sy tsapa dia ny hoe misy ny fanapahan-doha ary misy ihany koa ny fakanany maso. Izany zavatra tena tsy azo ny saina eritreretina kanefa dia misy eto amintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny alatrombo moa zany amin'ny mahasandalo azy efa tsy resahana intsony ny vakitrano indrindra ho an'ireny atao hoe mba manana tsena kely ireny hoe loha ranom-bola zay miditra isan'andro dia tena lasibatry ny asan-jola
raha fezany zay de tena tsy milamina reny fiainany ny am'ty sehatra ny fandriam-pahalemana eto amitsika ka anaovana antsoavo tsy sasatra tsika namanarina manao an'izay antsoavo zay ho an'ny mpitandro ny filaminana eo ihany koa ny fiaraha-miasa am'ireo olombofidy sy olombotendry any toerana satria reny ihany koa dia mety hanome loharanom-baovao ka anamora na ihany koa hoe ifanomezan-tanana amin'ireo mpitandro ny filaminana moka mba atao ihany koa zany ny fifandraisana sy ny fampiresahana am'ireny tompona ndraiky mpanjakany any toeran'ireny na olombofidy io a na olombotendry satria reny ihany koa no mahita ny fiainan'ny olona andavanandro ka mahalala ny hoe inona ny mety ho pakady azo ampiarina amin'ny faritra anankiray zay hita fa tena mafana zany am'ty tsy fandriam-pahalemana aty faharoa manarakaraka an'izay dia andrasantsika moa ny fanadiadiana araky ny nambaranao teo a satria zavatra anankiraingezabe ny tranga teto Antananarivo zany zay hoe fanafihana na fofofona aina ny be ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra zay a de ho jerevantsika ny andraikitra raisy ny mpitandro ny filaminana am'izay lafi ny ankety zay namanarina satria araky ny nambarana teo de betsaka tokoa ny andrasana valiny manoloana ny reny a fanadiadiana isan-karazany reny na tonga ny mpanakanto rado ara moa nanoratra mihitsy izy hoe aiza ihany ny vokatry ny fanadiadiana fa de hoe mbola ao anatin'ny fanadiadiana ao anatin'ny fanadiadiana foana ny trangan-javatra misy eto Madagasikara eny fa na de hatramin'ny reny raharara tsy mandravo reny a ny namainy rova sy ny sisa zay fanontany sainao teo izy amitsika moa mba nahazo valiny tamin'ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara nefa ireo vahoaka malagasy ny mandony karaman'izy ireny na ny tamin'ny karaman'izy ireny zay tsy ahitambokatra raha izay zavatra zay no mpitondra fanjakana rehetra mihitsy ny vahoaka malagasy ny tena hoe mandony karaman'izy ireny fa raha izao zavatra misy atao amitsika zao zany marobe ny tranga fa rehefa mandeha ny fanadiadiana de manjavona any le izy de inona moa zany ny andry anteheran'le vahoaka ny mpitandro ny filaminana raha izay ny zavatra mitranga eto amitsika de zay ny lasa mampiravoravo tanana n'le vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao andeha mba hiary izy a dia ny any kely mba hananany na ny akoho amam-borona sy ny kisoa sy ny sisa dia tonga ny mpanafika ampianajanaka izy very fanahy mbola velona ihany manoloana an'izany satria ny ento manana tsisy alefa mianatra le zaza tsisy anao ny raharaha ihany koa ny tanàna ireny rehetrarehetra ireny zany no mitambatambatra ka lasa areti-tsaina ho an'ny vahoaka am'izao fotoan'izao ary raha mandinika ianao namanarina dia maro amin'ny vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao ny atao hoe maty tsy lera satria nahoana le ati-tsaina mibetsaka ary misy olona raha vao malinomaly no atao hoe namangy an'izany ny tenanay any amin'iny faritra tsefa tsy mindrano iny a fa de ray mpianakaviany zao de mijery tele eo a de mitsipaka ho azy eo zany no ahitana zany sy atsapana fa tena maro ny ati-tsain'ny olona am'izao fotoan'izao ary tsy azo etreretina ny mety hoe hamozana aina noho ny zava-misy iainana eto amitsika ka izany de ahitana tahatra ihany am'y lafim-pitantanana hoe tsy misy filamina-tsaina ny vahoaka malagasy ary rotoroto lava ry ao anatina tebotebo lava ny iainany izany a dia afantaratsika ihany koa ny hoe aiza ho aiza ny tena andraikitra raisin'ny mpitondra fanjakana eto no tena horesahana satria manana andraikitra am'izay lafi ny hoe fandaminana na am'y lafi ny ara-tsosialy sy ara-ekônomika ny vahoaka malagasy satria matetika angena manarina de adi-tsaina ao anatin'ny tsy fisina adi-tsaina ao anatin'ny tebotebony tsy fandriam-palema na adi-tsaina ao anatin'ny tsy fananana asa adi-tsaina ao anatin'ny tsy fahitana sakafo hohanina izany no manjoa ny vahoaka maro anisa am'izao fotoan'izao ary ny mpitondra fanjakana kosa nefa de nyindray dia asa na mandre na mini mikipy ihany ko an'izany zavatra iainan'ny vahoaka malagasy zany zay nga mba atao hoe antso ataotsika eto amin'ny fandarana miara-manonja am'ty maraina ty satria tena be loatra reo tranga zay mampivaraotsana eto amin'ny tany sy ny firenena ka ahitana tsy fandraisana andraikitra ho an'ireo mpitandro ny filaminana indrindraindrindra mba hahafahana zany a manenana manafoana
an'ireny tranga misy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Zao mantsy le izy député Alain Ratsimbazafy mity resaka le hoe fifofona ny ainy ben'ny tanàna Antananarivo Andriamatoa nainan'ire citoyen ity raha le zavatra nisy zany. Ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia manana fiara izy a mbola hoe blindé a akoatr'izay izy a mbola manana piaro carte-d'accord zany hoe fa tena hoe avoleta zany ny resaka sécurité izy tsy mandeha amin'ny fiara tsotra zao fa hoe blindé zay no hita teo zany a mbola sasany no mifofony ainy nefa olona fantatra hoe efa ny anaty blindé manana carte-d'accord sy ny sisa maika moa zany fa le vahoaka malagasy tsy mba manana blindé tsy mba manana piaro fa de tonga ampangalatra avany de tonga de ripaka sy ny sisa aona fahitany député Alain Ratsimbazafy izay io zany tsy hoe manamaivana na tsy manamaivana fa le fiainantsika eto Madagasikara efa natsidiko teo ihany no hoe efa misy mihitsy a ny ataontsika hoe rafim-piarahamonina tsy mitovy aloha zany amin'izao fotoana zao a manoloanany hoe ny vahoaka madinika hiaran'le zavatra rehetra zay ny tany saitsika teo mitondra fanjakana ambony zany a nitranga tsy le zavatra nitranga no sanatria mahafaly na hoe inona fa maneho amintsika ny lafiny hoe efa tena misy andianjiolahy na réseau na ihany koa tena mafia mihitsy eto amin'ity firenentsika ity ary manao an'izay endrika herisetra sy endrika fifofona aina olona zay a amin'ny endriny azotsika atao hoe avolenta satria mampiasa an'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika zay mbola metrahana koa aloha fanontaniana hoe avaiza moa zany ireo fitaovam-piadiana ary ahoana ny fomba fanomezana lalana olona anankiray eto amintsika mitana fitaovam-piadiana sy ny fifehezana azy satria fantatsika fa tsy olona taitaitro zao tonga de ndeha hitivona saotra zany olona voatendry manokana no manana fahefana anome alalana olona anankiray hitana fitaovam-piadiana anisan'izany ny préfet raha eto Antananarivo no resahana zany hoe ny préfet zany ny afaka manome alalana sivily hitazona fitaovam-piadiana eto amintsika ary misy kategoria samihafa moa izy io ny mpitandro ny filaminana eto amintsika no ataoko fa manana an'izany fitaovam-piadiana mahery vaika zany ahoana zany ny fifehezan'ireo manamboninahitra na tompona andraikitra ambony eo anivo amin'ny mpitandro filaminana mofehan'ireo miaramila eo ambany fifehezany mahakasika an'ity fitaovam-piadiana ity satria miparitaka de miparitaka ny fitaovam-piadiana eto Madagasikara mandeha moa ny resaka namana ariana manoloanany hoe tamin'ny fotoana zay navavay teto amin'ny tany sy ny firenena de niparitaka ny fitaovam-piadiana anisan'izany tamin'ny taona 2024 so ny sisa ary teo ihany koa no hoe mbola tsy mipetraka teo amin'izany toerana tompona andraikitra ambony azy zany ny filohan'ny tetezamita tamin'ny fotoanandro a de efa nisy ny fitaovam-piadiana maro zay tafiditra teto amintsika zany rehetra zany nisy ny enquête parlementaire zay ino zao ahoana zao iny nataony teo anivon'ny Sénat no nanao azy a mahakasika ny hoe fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika teto amintsika ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo reny tamin'ny 2024 nefa raha joelona mbola tsy vita fianianana akory amin'ny mahafilohan'ny republika nefa atao hoe inona daholo reto zany de mampametra-panontaniana atsika hoe misy fitantanana aradrariny ve eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana an'izay fikirakirana fitaovam-piadiana mahery vaika izay tsy izay ny mamorona na izay mirahalahy akory no te amongatra an'izany hoe aneto fa noho ny zava-misy amin'izao fotoana zao hoe misy fitaovam-piadiana mahery vaika ampiasain'ny jiolahy ary eto Antananarivo renivohitra aza de ampiarana an'izay fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika izay scooter eraka ny tanàna tsy fantatra ntsony ao na fahitany député fa nisy niainga avy amin'ilay hoe ohatran'ny mifandray mantsy reo niainga avy amin'ilay hoe enquête parlementaire nataon'ireo sénateur teo anivon'ny antenimieran-doha olona zany no nanambaran'zany sy nilazan'zany hoe tena nisy zany zavatra zany
ary nisy ihany koa moa ny atao hoe filohan'ny anteny miarandoolona zay nanambarany vantana tamin'ireny fotoany ireny anisan'ny zavatra nambarany zay no hoe nisy vanim-potoana zay tsy voafe ny fidirana fitaovam-piadiana mahery vaika teto amintsika. Ina moa ny tena valeuran'le atao hoe enquête parlementaire raha oharina amin'ny ankety ho anareo parlement? Lafin-javatra anankiray zany a misy ny ataontsika hoe fanadiadiana ataony leo anivon'ny anteny miaram-pirenena ohatra ny solombavambahoaka de afaka manao an'izay ihany koa ny eo anivon'ny anteny miaran-doolona zany. Marina fa voalazany lalam-panorenana mazava ny andraikitry ny anteny miaram-pirenena sy ny anteny miaran-doolona. Anisan'ny voalaza ao amin'ny andraikitry ny reo anteny miaran-rototo ireo ny manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka indrindra ny gouvernemanta. Ireny zavatra hitatsika fa tsy manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena satria ny solombavambahoaka sy ny loolona no mandany ny lalàna eto Madagasikara dia anjaran'ireo androm-panjakanareo ny mijery akaiky amin'izay le fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena zay ary rehefa mahatsapa izy fa misy ny fandikan-dalàna dia azony atao ny manangana an'izay antsoina hoe commissionna manokan'izay anao fanadiadiana mba ho matotra kokoa zany a ilay loharanom-baovao eo anivon'ny anteny miaran-rototo ka ahafahany manambara sy mitaky amin'ny eo anivon'ny mpanatanteraka amin'ny hoe reto zavatra reto kosa dia tsapanay teto anivon'ny anteny mera fa misy ny fandikan-dalàna zay tsy mifanaraka zany amin'ny lalàna velona eto amintsika na io lalàna tsotra na io lalàna fehizoro na io lalam-panorenana de zay no mahatonga ny anteny mera zany manao an'ireny fanadiadiana ireny ary atolotra eo anivon'ny mpanatanteraka ireny fanadiadiana vita reny a mba ahafahany zany mandray ny andraikitra tandrify azy amin'izay fanadiadiana nataony anteny mera izay. Fahaizany valiny zay mantsy ny antanin'olona hoe any de ataony enquête parlementaire fa tsy de eny loatra ny valiny hoe atraizany ny efa rany. Eo indrindra moa zany tsika namanariana amin'le hoe tena vonona hitondra fantsoana ho an'ity firenena ity marina ve ny mpitatana ankehitriny satria rehefa hita ny ankety matetika rehefa mahatonontonona na mahavoakasika tompona andraikitra ambony député Tim zao no tena hita hoe miezaka mafy mihitsy anina fa zay indrindra satria hitatsika fa ny solombavambahoaka tiako Madagasikara de mpitsambana foana ao anatin'izay commissionna mitsangana anivon'ny anteny miaram-pirenena zay ohatra amina fanadiadiana samihafa anisan'izany zao a ny hoe fananganana commissionna manokana anao fanadiadiana mahakasika ny raharatany kongo iny misy solombavambahoaka tiako Madagasikara io marihana fa andeha amin'ity herinandro ity moa zany a ny fivoriana voalohany reo commissionnareo ary aorinan'izay a de mety isy a ny fidinana ifotony anaovana an'izay fanadiadiana zay zay marihako fa raha ho an'ny raharahan'ny kongo manokana dia nandefa iraka manokana ny filoha marika rahavalimanana zay solombavambahoaka mirahalahy moa zany no nidina tany atoerana tamin'ireny fotoana ireny andro vitsy taorianan'ireny raharahan'ny kongo ireny a ma nahazahoana loharanom-baovao tsy lavitra ilay vanim-potoana zay nitranganony reny raharatany kongo ireny zany ka marihana fa efa hananatsika eto anivon'ny parlementaire zay voafidy tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara zany aloha ny loharanom-baovao mahakasika aniny zavatra nitranga iny ary ananatsika ny tahiry tsara sy ny tahirikevitra zay nanaovana fanadiadiana tamin'ireo ampanjaka tany atoerana ny vahoaka tany atoerana ary koa ny mpitandro filaminana vitsivitsy tany atoerana manoloana hoe inona marina ny zavatra nitranga tamin'ireny vanim-potoana ireny ka rehefa isy ty enquête parlementaire zay atao ty dia anisan'ny fitaovana efa ananatsika aty amin'ny solombavambahoaka zay voafidy tamin'ny anaran'ny atokotiko Madagasikara zany izay loharanom-baovao zay efa azo andro vitsy taorianan'ireny tranga ireny. Izy moa zany ninona trangan-javatra na tsy fandriam-pahalemana nina aloha ivoaka amin'ny marina zay teny tsotra sady mazava zay aloha ivoaka ny marina to ihany ny fantarantsika député Alain Ratsimbazafa alohantsika resaka lisy mpifidianana kely na ao anatiny hoe sepitra aza ny voaka malagasy
efa fotoana maromaro zay no sokafan'ity le hoe refonte zao hoe sy ny sisty resaka lisym-pifidianana atreto raha mijery zany ny ambiansa ao anatin'izay ohatra mbola mangingina ohatra mangingina hoe ahoana ary zany ahoana ny tena fipetrako fahitanao azy efa maro moa ny mety efa nitondra ny fanehoan-kevitra sy fanamariana mahakasika an'io resaka fanavaozana lisym-pifidianana io be dehibe koa ny fimenomenonana ao anatin'izay ary izay indrindra hoe ny fimenomenonana no betsaka satria misy ny tsy firindrana araka ny tokony ho izy zany zay amin'izay fomba fiasan'ny seni zay mariako manokana fa raha teto amin'ny distrika Antananarivo Atsimo-drano manokana dia nandefa solotena mihitsy zay mijery sy manara-maso an'izay lafiny hoe lisym-pifidianan'izay fanatanterahany seni azy zany mariako manokana zao tany amin'ny commune Tanjombato iny nanomboana azy tamin'ny herinandro lasa teo dia misy ireo solotena nytiako Madagasikara eny hitatsika amin'ny sary moa zany no ahitantsika azy eto zao zay anehoana amintsika vahoaka malagasy indrindra atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimo-drano hoe mandray atanana ny antoko tiako Madagasikara mandeha mitety ny isa-tokantrano ary manazava amin'ny olona ary mampanentana ny olona amin'izay le hoe fidirana ao anaty lisym-pifidianan'izay maro ny fanamariana azo teny amin'ny fiarahamonina zany mahakasika an'izy io ho an'ny Tanjombato manokana zao de hoe misy sy maro reo trano zany izay nininona dinganina dinganin'ireo mpandray lisitra ireo zany asa inona ny antony aleotsika anao maly azy misy ninina dinganina ary maro tamin'ireo olona ihany ko zany no hoe misy ndray alaina le karapanondro de fenony eo fa tsy mahazo an'le atsotsika hoe soson'ilay taratasy le otra maitsomaitso iny le otra maitsomaitso iny zay tsy fantatra koa ny anton'izay ary le olona ihany ko moa zany misy ny tsy mametra-panontaniana fa de mitsombona fotsiny toa atao hoe toy ny valala voatango ihany le vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy fa niezaka zany zay hoe nandefa itony iraka itony amantatra ny zavatra misy marina any fotony ka efa nambarako teo hoe maro ny fitarainana fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy izany fanatanterahana ny lisym-pifidianana zany maro ny tokantrano ninin'ireo agent recenseur dinganina ary misy ihany koa reo olona zay alainy eo ny karapanondrony fenony le agent recenseur fa tsy mahazo an'ilay sosin'iny taratasy fisoratana anarany iny kory zany ilay le olona zany eny amin'ny tokantrano tsiray avy zay lalovan'izy ireny akoatran'izay koa namana rina tany amin'ny commune alatsinainy Ambazaha iny zao de anisan'ny nahitana an'izao ihany koa mbola distrika Antananarivo Atsimo-drano daholo zany zavatra resahako zany amin'ny hoe raha nisy ny vanim-potoana zay nandraisan'ireo agent recenseur ny Tambikarama ny teny anivon'ny seni akapobeny moa kelikely zany commune zany eo amin'ny 700 eo ny isan'ny olona zany zay atao hoe ao anatina fokotana anankiray ny hoe ampifidy rehefa nandeha teny anivon'ny seni zareo tamin'ny herinandro lasa teo iny andray an'le Tambikarama dia nanamarika mihitsy ny tompona andraikitra teo anivon'ny seni hoe na de efa vita le fantsana tsy maintsy mitady olona reo fa fenonareo hatrany amin'ny 200 io tsy mampametra-panontaniana hoe inona ny anton'izany ahoana koa zany tonga de hoe inona no iraka na baiko antery ohatran'izay kanefa hitatsika fa ny zava-misy no iainan'ireo agent recenseur reo de ny fiteteza-trano ary rehefa nahazo isy izy nadidina ny 700 teo ny mpifidy tao anatin'ny le fokotany dia nahazo an'izay toromarika na hoe baiko zay teny anivon'seny tsy maintsy manentsika any amin'ny 200 nareo izany zany no miteraka an'le ahiahy hoe atraiza marina ny fahafahan'ireo agent recenseur ihany ko hiasa ao anatin'ny feo amin'ny fieritreretana raha izay faharoa fanka izy ty lasa anentsikisana atao raharaha eo zay mantsy no mahatonga atsika mametraka an'lizy hoe lasa anentsikisa ve zany no tena antony andefasana an'ireo agent recenseur reo fa tsy mijery an'le hoe inona ny tena réel na inona ny tena zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina ary
io ma tsy mampapetra-pantaina antsika am'izany isy zany na manarina satria hitatsika ny hoe manodidina ny 3 tapitrisa nisy enjehana taiza tsara nisy izy teo tany amin'ny commune alatsinaina ambazaha fokotana anankiray ao anatin'izay commune zay zany l izy mba tsy ho tononika eto aloha le anaran'le fokotany fialana tsinindry fa etiko iresahana amitsika zay a fa ho an'ny atokotiko madagasikara manokana dia mandray ny andraikitra tandrify azy voalaza ny lalàny ato amitsika ary anisan'zany ny hoe ny noty zay navoaka ny seni ihany ko de manamarika amin'ny hoe ny antoko politika de manana zo ny anaramaso ary manana alalana ny anendry solotena roa isaky ny fokotany aza ny antoko politika am'izay fanarahamaso ny lisy mpifidianan'zay fa ho anay atao atsimon-drano manokana aloha zany de mariana fa nanentana ny olona aloha satria tsy mbola taritsika nanentana ny olona isa-tokantrano am'izay fidirana ao anatin'ny lisy mpifidianan'zay a zay no anton'ireny olona zany a nalefa tetitrandro eny tany amin'ny commune anankiray atsotsika hoe teny Tanjombato ary manomboka amin'ny herinandro ambony io zany a dia ahitatsika fa manerana ny distrika an'Antananarivo Atsimondrano dia ahitantsika nireo tanora tiako Madagasikara anao an'izay asa fanentanan'izay anjara ndraikitry ny atoko politika zany fanentanana ny olona zany indrindra amin'ny lafiny hoe fiatrehana ny fifidianana de manao an'izay voalaza ny lalàn'izay zay tompoko ary izay ihany koa zany rehefa anaovana antsoavo atsika ny anivon'ny tokantrano tsirairay avy any mety izy fotoana ireo tanora atsika tiako Madagasikara anao an'izay fanentanan'izay a mety misy fanontaniana tiatsika apetraka nasara am'izany a dia azotsika antanina izy ireny amin'ny dingana rehetra mahakasika an'izay fisoratana anaran'izay mazava zay ka efa mitra am'le hoe andraikitry ny atoko politika araka ny tenen'ny député Alain Ratsimbazafy teo ny andraikitry ny tiako Madagasikara manokana manoloana n'lay toetra raha président Ravalomanana moa efa nyteny hoe mailo efa naveriny mbedabe de ahoana ny ataontsika hoe akony manahoana ny akon'lay andraikitra raisin'ny tiako Madagasikara atreto tsy resaka lisy mpifidianana ihany fa resaka fiainam-bahoaka ny rehetrarehetra any io moa zany ambaretona fa hoe misy ny ataontsika hoe ny antenne ny antoko tiako Madagasikara isaky ny fokotany isaky ny secteur dia mahazo tatitra tsy mijanona zay ary izay tatitra zay dia entiny eo am'ireo birao politika nasionaly mba ametrahana pakady manoloana n'izay le hoe ahoana ny fandraisantsika fanapaha-kevitra amina anton-javatra sahala am'izao ary ina ihany koa ny asa miandry atsika manoloana nyreny le hoe tsy fahatomombanana amin'ny fanatanterahana ny lisy mpifidianan'izay marina aloha na manarina fa ny anisan'ny vokatra tsara am'izay le lafim-panentanana raisitsika eto anivon'ny antoko tiako Madagasikara zay ny anivon'ny fiarahamonina dia eo le olona no somary taitra manoloana ny hoe sofa teo ianareo tiako Madagasikara manao an'izay fampatsahivan'izay fa ao ihany koa le fanontaniana mipetraka ny hoe ny filoha Ravalomanana ve mbola irotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo fa raha mbola irotsaka iny de tena mazoto zay niditra ao anatin'izany lisy mpifidianana zany ary amafisina moa zany zay zavatra zay hoe ny filoha Marika Ravalomanana de mbola maneho ny fahavononany hatrany amin'ny firotsahako fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka dia zay ihany koa ny manosika atsika pikatroka tiako Madagasikara indrindra am'izay le hoe amin'ny alalan'ny fifidianana no ametrahantsika an'izany filoha Marika Ravalomanana zany eo amin'ny fitondrana fifidianana madio sy mangarahara arekeny rehetra zay no takitsika am'izao fotoana zao mahatonga atsika zany manao atsisika manoloana ny hoe ajao ny lalàna ataovy mazava ny kanja ilalaovan'ireo mialatsiny am'izay fomba fiteny zay ilalaovan'ny mpanao politika ao anatin'izay sehatra ny fifidianan'izay mba azahoantsika voka-pifidianana ekeny rehetra aorindrany vanim-potoana ny fifidianana zany de ahoana ny atongavana am'izay satria tony zao resaka lisy mpifidianana tony de efa hoahoahoa be fitaraina ny tsy seroa atreto aloha zany misy dingana avokoa ny zavatra rehetra ary atao hoe misy fotoanany ity resaka lisy mpifidianana ity satria mantsy misy tsy mitsahatra ny ambadika any ny manao mikimaky ao anatin'le izy de mba miasa mafy keory zareo okay
misy vanim-potoanany a ny fantanterahana lisy mpifidianana tsy hoe mandritra ny taontsika de hanao lisy mpifidianana foana fa voafetrany lalàna izy io mariana zany fa ny hoe ny voalohan'ny volana oktobra ka hatramin'ny faran'ny volana desambra 2024 aloha ty resaka refontina lisy mpifidianana ty dikan'izay mba tsy hotaran'izay tsika dia io no mahatonga atsika aloha zany a miditra amin'ny lafin'le hoe fanetanana ary miditra ihany koa am'le resaka hoe fanaraha-maso amalinna n'lay antso zay nataon'ny filoha marika rahavalomanana am'le hoe mila mailo isika de izay fahamelon'zay mahatonga atsika mametraka an'reny tompona ndraiky satsikajiny reny atao anatin'ny atokotiko Madagasikara manao an'izay fanaraha-maso fanetanan'zay fa anisan'ny zavatra anankiray zay angatahantsika am'izao fotoan'izao ny amin'ny hoe mba hahafahantsika iroso amina lafim-pifidianana milamina dia andeha aloha irosotsika izay atsoina hoe concertation nationale na dialogue national mahakasika ny fifidianan'izay io zany a de mbola amafisin'zay antso zay ho an'indrindrindra ny eo anivo fitondram-panjakana na manarina ny hoe io no any lalatokana isin'ny filaminana eto Madagasikara maro a ny efa nanao antso mahakasika an'izay hoe andao ifampidinika izay tsy ny ty anivo ny fanoherana ihany fa na ny anivon'ny mpitondra fivavahana aza de hitatsika ny any amin'ny vondron-draisam-pirenena ohatra ny Union Européenne de efa nanao an'izay antso avy zay ary tadidio fa raha io resaka concertation nationale io no hoe andeha hodingantsika mialohan'ny fifidianana eto Madagasikara dia tsy fakahitana eto zay zany tonga de fa anatin'izay tena fa tonga de azo tsaina avy hatrany hoe tsy fakahitana tsy fakahitana eto am'zany androm-pifidianana sy indrindra ny ao arinany fifidianana zany ka mba hisorohana an'zany re dia mbola tsy sasatritsika miantso amin'ny hoe lalatokana ho ivoan'ny firenena ao anatin'ny filaminana sametrahana mpitatana ekeny rehetra eken'ny vahoaka malagasy ary nametrahany vahoaka malagasy ny fitokisana hitatana ny firenena indray ao anatin'ny 5 taona ho avy ka hitatsika moa zany zao fa ny fanjakana irery sisa no miziriziry amin'ny eviny asana roviana no andray fanapahan-kevitra zareo no hoe tena andeha mba irisony zany de dingan'zany a fa io moa ny tantara no mitsara raha sanatrika mbola iziriziry am'zany evon'zany ny fitondram-panjakana misy am'izao fotoan'izao ka moa zany miankina amin'ny fitondram-panjakana io fa de hitatsika eo hoe ahoana ny hevitra zareo farany manoloana nyity raha ity fa raha ny zavatra hita aloha ao anatin'ny fitondram-panjakana ao misy any ny resy lahatra fa asa hoe maninona ny tsy samy teny na ohatran'izany manoloana n'lay fiainany malagasy zany sy le raharam-pirenena misy resy lahatra ao am'le concertation nationale fa tsy samy teny fa ny ambadimbadika any izy dia le izy ko raha vao hoe concertation nationale hoe resaka fifidianana tsy maintsy betsaka ny zavatra ho voakitika ao anatin'le izy député Alain Ratsimbazafy hoe fifidianana fa raha vao miresaka hoe fifidianana tsy maintsy ho voakitika ny CNI tsy maintsy voakitika ny ACC tsy maintsy be dia be le pitsopitsony ao anatin'le izy de zay no mahatonga ny sasany hoe malaindaina satria le tsy hoe fifidianana de mijanona am'izay fotsiny fa fifidianana zany be dia be ny zavatra mifamatotra ao anatiny ny angamba namanarina de tsotra ny hoe anisany tsy mampilamina firenena ny hoe miditra ao anatina fifidianana zay ahina fa mety hiteraka korotana ary anisan'ny tany ivelany efa be dia be ny zavatra ohatrany anisany efa olana ny lalovantsika teto a ireny lafiny hoe fifidianana nahitana doublon maro be reny fa dia noho ny fanaitretena na ihany koa ny fahendrena zay nanana ny filoha Marika Ravalomanana dia nandefitra izy manoloana ny tsirariny zay nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena ary olo-be tao amin'ny seny ihany no nitenen'le izy fa tsy hoe olona lavaty tsy hoe mpanohatra no niteny ka ho antsika zany de tsotra ny hoe ny concertation nationale dia entina andaminana am'izay manodidina ny fifidianan'izay ny maharesy lahatra ny maro hatreto de ny hoe io lalam-pifidianana io a no mila jerena zay zany ny maharesy lahatra ny maro hatreto misy moa ny hoe manana hevitra hafa akoatran'izay a tsy ometsika tsiny satria demokrasia eny ny ao anatin'zany vovona mpanohatra zany
zany hoe ao zany a afaka maneonevina ny tsirairay fa eo kosa de ny hoe raha ny tena hijoroany ny tokotiako Madagasikara manokana de mametraka amin'ny hoe io resaka lafi-pifidianana io ny lalàna amin'ny feny fifidianana sy ny manodidina azy io zany a no tena anisan'ny hoe takina ao anatin'izany lafy ny hoe fifampiresahana andatabatra boribory tsy ahafahan'izaniza mangalatra zay tsy ahafahany na iza ilatsaka amin'le fifidianana de tsy afaka mangalatra mametrana ny balizy izany any ny tanjotsika zany am'izao fotoana zao ny hoe mba tsy hisy tsony ny fitarainana na ihany ko ny hoe sanatry ny vavaladiny lela korotana ao arinana fifidianana dia aleo irosoana ny dinga mba hahafahana mijery ny hoe lafi-pandaminana samihafa mialohany atrehana an'izany fifidianana zany ka ny an'ny sasany mantsy hoe mbola voaresaka hoe anao dinga de efa indrindra ny eo ampitondra de efa iny izy efa tsy efa marikivy izy manona an'le raharaha aona ny fahitany député Alain Ratsimbazafa an'izay mbola tsy miditra eo am'le resaka ory fa vao hoe ndao anao concertation de efa marary endo sasany ny azo lazaina anga manarina de tsotra ny hoe efa tsy maro toerana le fitondrana vokatry ny fitantanana tsy mahomby zay ataony anika lasa miaro tena sisa amina zavatra zay tsy tokony arovana tena ary nefany a tsy fanatanterahana n'io resaka dinika nasionaly io no vao maky ara sanaty iteraka olana goavana ho an'rareo mpitantana am'izao fotoana zao io ane rehefa tonga zay hoe tsy fakahitany zay de maro am'ireo tsy tafapetraka eto fa ny andeha anao exile ny tenany any ivelany zany ve no mahamaky atsika tsy aleo ve ao anatina firenena milamina sy mirindra ao anatina fifandimbiasa-pahefana ara-dalàna ao anatina fifidianana milamina mangarahara sekeny rehetra no lalak'izorana tonzay hiditra am'izany zavatra zay veritsika fa tsy mahasoa any firenena zany eny ary mitoy ihany ny resantsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Madame miaraka amin'ny solom-bavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao amin'ny distrikany Tsimrindrano député Alain Ratsimbazafa akoatran'ny resaka hoe lisy mpifidianana fanentanana maro isan-karazany akoatran'ny resaka tsy fandriam-pahalemana efa ndresahana teo ihany koa manahoana ny vaovao hafa eny anivon'ny distrikana Tsimrindrano eny inona am'songadina sosialy sy ny sisa ny amin'ny lafiny sosialy moa zany a indrindrindra am'izay le lafiny hoe sehatry ny fanatanjahantena angamba no azoko ambara de hoe vao maly nomaly zany zao amin'ny distrikana Antananarivo Tsimrindrano zay natao tsetsy amin'ny commune Tanjombato ny hoe fampivondronana ny tanora sady fanabiazana moa izy tia ny fanampiana ihany ko zany andreo tanoratsika zay milalao anatin'zany fanatanjahanteny zany eto moa zany de hitatsika reo mpanao rugby zay tamin'ny fatra samihafa misy atratia akadimbahoaka reny ara nanao final tao zany tamin'ny omaly de eo ihany ko ny sélection Ratsimrindrano amin'ny rugby zay hitatsika amin'ny sary am'izao fotoana zao nafinaritra ny atao hoe fionana tamin'izy ireo ary tondrana ihany ko moa ny teny fisaorana ho an'ireo mpikarakara zany eo ihany ko ny vahoaka zay nanatrika satria hitatsika fa miandamembavy ary marobe ny olona lina am'izany hoe fanatanjahanteny zany any amin'ny faritra Tanjombato sy manodidina iny ary ny tenako manokana moa zany de ny fametanana tamin'ireo mpikarakara mba ahafahana zany nanolotra ny loka zay omby moa zany tamin'ny omaly io zay mariana fa taty amin'ny fahafarany lalao de anitovy ny vato azon'ny mpilalao anankiroa zany ny andro nefa efa miamaizina de ambola iveriny io lalao io amin'ny fotoana zay hita fa tsara merenana an'izany fa de tena niady tokoa ny lalao ary atao anaty hafanampo na ny mpijery na ny mpilalao de eto moa zany no anehoana ihany koa ny fisaorany ho an'ireo club anankiroa zay tonga niatrika an'izany famarana an'izany fa tena nampisehoan'ny fahaizana izy ireo tao anatin'ny
atao hoe lalao eo ihany le fomba filazantsika hoe arapirala iny fa ao anatiny tena ambiance tena nafinaritra mihitsy zany niatrika an'izany lalao tena tanjombato zany tamin'ny nomaly iny dia etona moa zany a no entina iresahana amintsika foana hoe ny solombavam-boaka Rairatsimbazafy dia eo nilanareo tanora mandrakariva am'izay lafi ny fanohanan'izay indrindra ny amin'ny lafi ny fanatanjahantena tsy oela dia anomboka ihany koa ny lalao baolina kitra zay aty amin'ny tapany andrefana indray amin'iny fahatritosy sy ny manodidina iny zany zao ampifondronana ho ateo ny tanora ary eo ihany koa ny amin'ny lafiny hoe zay fanabiazan'zay zay tandrovantsika foana ny mba isinny hoe fiarahan'ny tanora amin'ny zavatra tsara amin'ny lafiny hoe fametrahana an'izay lafin'ny fanabiazan'zay dia mijory foantsika am'izay anjara didy sy andraikitra manoloana an'izay fampifondronana ny tanora sy fampivelarana ny lafi ny fanatanjahanteny zay namanariny eny ary mamaraparantsika député Alain Ratsimbazafy akoatran'izay fa voalaza sao mbola misy zatra tianao amafisina eto ampamaranana ka tsy notenenina zany dia fotoanan'izao ety atao hoe fandraisana anjara am'ty androny ity moa eto mpamaraparanana an'izay anjara izay tsika de ny mbola manentana foana ho atsika vahoaka malagasy feno taona feno 20 taona miakatra zany tsy ny atao tsimyndrano ihany fa manerana ny nosy aoko tsika tena anana fandavatena am'izay le hoe firosotsika makany amin'ny fisoratana anarana ny lisym-pifitianan'izay tena isaky ny mandray anjara fitenena eto na manarina dia matsary manana didy amin'ny anaovana an'izay antsoavy zay faharoa dia ho atsika atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano ho an'ny vehivavy tiako Madagasikara indray eto ny namanarina no antso zay atao amin'ny 20 ny volana jona volana novambra ho avy zao dia andro asabotsy izy io de isa ny fitsangatsanganana lehibe zay karakarainy ny vehivavy tiako Madagasikara zay mbola isy atao hoe fanomezana ny toromarika maro samihafa mandra-pahatonga an'izay fotoan'izay fa am'ty andro an'io ty elo io de fa manaitra atsika zany vehivavy tiako Madagasikara eny ihany ko itsika vehivavy izay atao hoe manam-panirina ny hiditra ao anatin'izany fikambanany vehivavy tiako Madagasikara zany satria ankalaza ny atao hoe tsingeritaona ny joronony famitima zany eto amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano amin'ny fa 20 ny volana novambra ho avy zao dia ten'izao tsika de fa miomana mba ho afaka am'izay fotoana izay hiaraka ankalazan'zany tsingeritaona zany ary mbola isy moa tompony andraikitra mifanandrify am'izay mbola hitondra fanetanana amitsika fa de fa miomakomanany amin'ny oetomanana sy ny sisa satria am'izany hoe fitsangatsanganana zany tsy maintsy misy ny sakafo maivana hoentina ary isy ihany koa ny hoe ny fialam-boly sy ny sisa ny atoerana am'izay toerana anaovana an'izay andro fanamarena ny tsingeritaona zay dia makasitraka ny namanarina tamin'ty andro an'eo ty ary makasitraka ihany koa atsika vahoaka zay nanaraka ny fandarana miara-manonja de mametraka ny velom-mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy eny ary dia isaorantsika ny député Alain Ratsimbazafy vao fito tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny distrikan'ny Atsimondrano mitondra an'izay famelabelarana izay nitondra famakafakana ihany koa na teo amin'ny raram-pirenena na ny tao amin'ny distrikan'ny Atsimondrano tsy hoe zavatra vaovao zany resahany zany fa zavatra efa iainana isanandro misy eza amin'ny teny hoe efa makadilo sofina mihitsy ty resaky ty fantrany mahanitra tena tsy afaka mandroso tsy afaka mivoatra sy ny sisa de hoy isika amintsika isika tia tanyrazana isika tena hoe sarotiny amin'izany Madagasikara zany ny amin'ny hoe karaha mahanitra raha misy ary ny tsy fandriam-pahalemana raha misy daholo ary zao tsy filaminana rehetrarehetra zao de ho jerena fotsiny amin'izao ve zany le firenena de ho jerena fotsiny amin'izao ve de ahoana zany reo taranaka ao ariana ho avy rehetrarehetra reo zany amantana inona zay mantsy le fanontaniana hoe amantana inona de ao amin'ny sasany teny hoe avelao aloha zany ho any fa ny am'izao fotoana zao aloha ka inona ny eritreretana an'izany fa ny am'izao fotoana zao aloha ka le am'izao fotoana zao raha tsisy apoka ianaoko tsisy ninona ahoana moa no
atao hoe ahafahana miritreritra ho avy mamirapiratra ho an'ny taranaka kanefa ireo taranaka ho avy ireo zany a tsy hoe misy fahadisoana izy ireo tsy sitrapony no tonga ty tany fa ampivatanonao tany tsy sininina izy ampivatanonao a fantrana izy tsy filaminana no tonga dia vatany ny eto amin'n'ity fireneny ity tsy mety zany tsy sitrapon'ireo ankizy no tonga eto tany eto fa sitrapony lehibe ka tsy mendrika ny toejavatra tahaka an'izay noho izany tsy azo jerena fotsiny amin'izao zany ilay firenena ka io a na resam-pifidianana io na resaka sosialy io na resaka toekarena io na resaka inona io na resaka inona tsy maintsy ilaina izay a fandraisana andraikitra izay fa tsy hoe itaza-potsiny eto fotsiny zany a isika menakavy le olana efa fantatra fa reo efa hoe tsy manao ny asany izay tompon'andraikitra tokony hanao an'le asa dia tsy maintsy misy kosa ny mampaneno lakilosy tsy maintsy tenenina ny zavatra tsy mety satria samy tsy te hanan-dratsy eto ny sasany nefa lamima ny fiainany hatrany amin'ny zafy hatrany amin'ny zafy kitrokeliny efa milamima ny fiainany ho an'ny sasatsasany any ambadika any fa mody resaka style fotsiny ety ivelany hoe anao an'izao sy ny sisa fa ny fiainany hatrany amin'ny zafy ntoalika zafy keliny sy zafy paladisany rehetrarehetra any efa milamina satria efa eo ampelantanany ny hoentimanana rehetrarehetra fa ilay vahoaka malagasy 700 izay mahantra ato ahoana ny momban'izy ireo izay mitsindroka zordira ao miaraka amin'ny alika eny amin'ireny toerana fanariana fako ireny tsy maintsy misy olombelona misikotra ao io moa samy manan'le skirny eo ihany koa ao anatin'le fitoeram-pako zany raha ny eto Antananarivo ao sasa mitady kapoka efa nisy reportage natao jerena an'izay raha ho an'ny teto Antananarivo teto ao mikaroka kapoka ao mikaroka plastika sy ny sisa ao mikaroka sakafo de miaraka amin'le biby ao mampalahelo zany fa tsisy taitra manoloana n'ilay toedra raha ny resaka fanolanana moa ny resaka pédophilie de mbola misy eto Madagasikara ny toejavatra takazay fa nresahany io tamin'ny herinandro fa tena hoe ilana mihitsy ny fampanenoana lakilosy sy ny fanairana sy ny fitenenana isanandro ny momban'izay zavatra zay sa ve tsy taitra ny sasany raha tsy hoe sanatriny zany ny zanany eo an-trano no misy manolana tsy taitra ve fa efa tsy izy mihitsy ny zavatra miseho eto amin'ity fireneny ity nefa zany mbola mahita fotoana lanina amina zavatra hafa mbola mahita fotoana lanina amin'ny fanaovana fety etsy ny olona mifety ene dia ny olona faly ny olona mifety dia ny olona mety ny fiainana de ao milaza hoe ahoana moa tsy fety kosa ko navita zavatra ohatr'izao eny amin'ny lafiny anankiray zay fa ato amin'le tena hoe aretim-be mahazo an'le firenena ahoana misy samy laza ve hoe ndao anao fety amin'izao vahoaka malagasy mitsindroka zordiro zao andao anao fety amin'izao vahoaka malagasy maty tsy lery zao araka ny teneny député Alain Tsimbazaha hoe mijery tele ranga tonga de mitsipaka tonga de vita tsy misy alanenina be de be ny tranga ohatran'izany fahantrana fampahoriana eto amin'ity fireneny ity tsy maintsy tenenina zany satria tsy mendrika amin'ny malagasy mihitsy izay hoe tena fampahoriana izay fampahoriana ara-batana resaka pédophilie resaka herisetra resaka fampahoriana ara-batana koa tsy finanankanina fampahoriana ara-tsaina be dehibe ihany koa zany fampahoriana ara-tsaina zao ny fanapara-pahefana eninivon'ny fiarahamonina amin'ny lafiny maro amin'ny endrika maro be dehibe ny fanapara-pahefana satria ny sasany mieritreritra hoe ity olona tsy mahita fianarana ity olona ary ananina ry mpikarama isanandro sy ny sisa manana izay fianarana zako tena sangany eo anivon'ny fiarahamonina zay misy dia tsy mahafe alay fahefana izay
ampindramina fahefana zay ampindramina no anaovan'ny sasany excès de zèle ao anatin'ilay fiarahamonina. Jerena fotsiny zany, jerena fotsiny satria tena hoe manao kely tsy mba mamindro, manao hoe tena zavatra tsy tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina zay misy atsika eto Madagasikara, mampahantra daholo zany ary fampahoriana, tena hoe fahoriana mihitsy no mianjady zany amin'ilay vahoaka malagasy ankehitriny manoloana n'izay toe-javatra izay. Ka ny tiana ambara de zao ny fitenenana ohatran'izany tsy hoe mety efa any amin'iza mety efa any amin'iza fa mety efa any amin'ny olom-pirenena mihitsy zany, mety efa amintsika menakavy zay fitenenana zay hoe ahoana ny hoe tena hoe fandraisantsika an-tanana zany, zay tsy manery hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao, ny fanazavana no atao, fanazavana no atao. Zao nga zao misy presaka tsony ny corona, efa samy mandeha gona daholo zao, nefa le corona mbola misy eto, de vokany lasa mandika vilana le olona. Raha ohatra izy tratran'ny tsy fahasalamana, raha tratran'ny tsy fahasalamana zany tokony jerena daholo ny kipitsopitsony rehetrarehetra hoe inona ny anina an'io, mahatonga an'io sy ny sisa zay vao miditra any amin'ny traitement sy ny namany. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao tsisy presaka tsony ny corona, fa ka ny corona efa tsisy tsony eto Madagasikara. Mbola misy ary mbola misy cas grave amin'izao fotoana zao, dokotera no niteneny zany, mbola misy eto, fa jereo ny fiainan'le gasy samy mandeha gona fotsiny efa tsisy miraharaha intsony amin'ireo fitandreman-tena manoloana n'ireny hoe resaka corona reny. Zany ny fomba fitantanana firenena eto amintsika, resaka zirafy sy elefanta mamaika ampidiriny eto, nefa le vahoaka malagasy ary eto tsy mihinan-kanina, fa firy taonina ny sakafo hoan'ny elefanta anankiray. Vao maraina teo mihitsy ny tenanay nijery hoe mba firy taonina tsara moa sakafo hoan'ny tony elefanta tony. Misy ihany misy taonina misy mieritreritra zavatra hafa ndray sasany misy taonina, fa zany le zava-misy dia hitantsika hoe tena betsaka ny zavatra tsy mety, betsaka ny zavatra tsy mety ao anatin'ilay raharaha. Efa eto namana fanirina zafy manantany tomin'ny fandarina miaramonja ibesy radio mada fa alomerabanao namana faniry nda ho ary zatsisy. De velom-pisaorina ny député Alain Ratsimbazafy izay solomaboaka na Tsimorano niaraka tamintsika teo, sady miaraba ihany koa Rina no misaotra anao nanokatra ny fandarana. Izy ty moa tatsoriky ny visy havanana izay tsy mainso bika mahay fatram-bary, tsika rehetrarehetra ihany no mifanohana eto. Miaraba ny teknisianao ambadika ao de Ionja sy Faliny ao, de misy tovolahy kely izay mianatra asa moa zany eto amin'ny onjam-peo sy ny radio antsika miaraka amin'ny faly eo amin'ny regie ao. Ny namana any ambony any taretiny Zoky Betately de tsy adino ry Razankla sy ry Radany, satria ara-dalana amin'ny herinandro sika de ao daholo ny ekipa mpanao gazety izay efa mielipatrana mikaroka ny vaovao samy hafa izao maraina izao de anaovana kokoa antsika rehetra, araba antsika rehetra zany. Ny any amin'ny radio madamo zany de Nomsa, de Malala, de Robena, de eo anelanelany zany mandatsaka mesazy moramora eo ihany zany faly sy ny namantsika izay ao ambadika ao lafiny teknika. De ny afatry Rina Sorato Voarinjaka zao ty alatsany ty hoe mafy ny fiainana député am'izao izy am'izao fotoana zao no misy izany hoe kapokambary 1000 ariary ariary fa misy io de arabaina aloha zany ny namantsika teo. De ty zao Mamijo Manda Mada Ranjarivo de mandeha ho azy ny manipulation, intimidation, oppression satria reratsaina raha malagasy tsy ampy sakafo sy vitamine ao anatin'ny afatra tonga daholo aloha zany rehetrarehetra zany. Ny 34 12 940 Rina de marobe ny afatra tonga zay ato amintsika ato, fa arakaraka ny afahantsika mamaky azy no vakiana. Ny fanaovana kokoa aloha zany de somary betsaka izy tena sahirana mihitsy eto namaka azy, fa eto de tena te hiaraba hisaotra anao kokoa atsika rehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra any any amin'ny faritany rehetrarehetra any de arabainy isika, satria isika zao anie le hoe inona moa zany mikaroka zay tombotsoa ambonin'ny firenena de tsy mety reraka, tsy mety kivo, tsy mety leotsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra any. Ny antony de zao mahatsapitsika fa mila fijoroana, mila hijoroana ny tandrazana zay iombonan'izay
dia tsy mitaraitana maipakamisy tsika ny amin'ny fomba hijoroantsika sy ny zavatra rehetra zay ataontsika ankehitriny. Mahafinaritra be no miresaka lafin-javatra ohatran'izany satria rehefa eny amin'ny lalana eny de mahita karazan'olona maro indrindra tamin'ny faran'ny herinandro teo, de eto aho zany manoloana zay fijoroany zay de miarabantsika rehetrarehetra zay ndray raha faniry de tena trano farany zay tsy anaiky de ho resahantsika eo le tontolom-pifidianana fa de féliciteny aloha zany zay ny team eny Atsimon-drano nanao fanentanana teny Tanjombato eny. Nisy fotoana ihany koa ny team Ambohidratrimo koa de nanao fanentanana mahakasika indrindra ity resaka lisy-pifidianana ity. Mila miazakazaka tsika fa na de eo aza le hoe leo tsika tsy te hierika tony amin'ity fitondrana ity ary tsy te hamerina tsony an'izao fitondrana zao de mila ao anaty lisy-pifidianana tsika mba hanatanteraka am'izay adidy amanandraikitra zay. Fa raha tsy ao anaty lisy-pifidianana tsika zay anaovan'ny olona kilalao hafahafa am'izao rena hoe tsika tsy mifidy rajoely zany fa de zao aza mivaky lova tsy mampaninina zany fa de mbola ireo ihany no mikirakira azy eo fa tsy na tsy ao anaty lisy ary tsika tsy problème zany fa ireo efa manahirana miaramianandreo zay le zava-doza. Aza tsatsony olona hevitra fa tena zosy adiditsika mihitsy ny ao anaty lisy-pifidianana aloha satria indray mandeha ao anatin'ny 5 taona ny famomezana safidy ho antsika hanatanteraka izany safidy amin'ny alalan'ny latsabaty-pifidianana amin'ny vatan'izany suffrage universel direct. Donc zany raha misy olona manatsatso antsika de omeno lamosiny izy de omeno mahereza fa tena karoa mihitsy ny agent recenseur sy ny eniny vony fokotany avoasoratra anarana atsika ao anaty lisy-pifidianana. Important zay. De eto koa tsika zany de anaovana kokoko sady araba félicitation raha voninao le sary de alefa mifaly eo ny namana jeune team ny Fianaratsoa de manao ny fanentanana reo de manomboka fitetezana fokotany maro be zany am'izao fotoana zao le fihetsiketsehana ataon'le tanora team de ty le toliary ty Ry Clovis zao ty hitantsika amin'ny sary ty de ny any toliara indray zao hitantsika zao fa misy any jeune team Fianaratsoa zay mivory atao ambadiky ny magro zany faly de anaovantsika kopakopa tanana kokoa ary fakasitrahana daholo zany na toliary na Fianaratsoa ny any Tomasina io de mihetsiketsika daholo ry Katy, ry Jean-Claude, ry Max ny ekipa rehetrarehetra zany zay manerana Madagasikara de koa moa zany de mahafinaritra mihitsy ny fihetsiketsehana ataon'ny jeune team any Antsiranana satria tena mitety fokotany ary mamory izy ireo ny vehivavy team ihany koa any Savasy any Diana de manao an'izany ezaka zany tena miaina le antoko ary manao ny ezaka tandrify azy ny rehetrarehetra ary mahafinaritra ao anaty lisy de zao maka andraikitra tandrify azy ireo zay mena andraikitra zany hoe ireo nahazo mandat fa etsaikilanko rezay everina zany fa nahazo ny tsodrano ao anatin'lay hoe élection zany hitantana na io tanora na io vehivavy na ny distim sy ny comptim de tonga de makandray andraikitra zareo misy kotsa ihany koa eneny vofaritra samy hafa eny manetsiketsika de izany zava-dehibe zany satria manao fiomanana daholo tsika zay le apetratsika mazava mihitsy am'le fomba firesaky ny taolo malagasy hoe ray makabahana roa fiomanana telo de lasa de tsika zao zany mametraka an'le ray makabahana latsaka ny sary ny message zay nalatsaka faly zany de mino elsora zany no mandefa lizy de hoe mampametra-panontaniana tokoa hoe avy aiza moa no nahazo ny dahalo ny bala hitifirana mahalasa eritreritra ny valina de lasa makany amin'ny mahery lanto no gadrainy io mampalahelo de makahery any namana mahery lanto manandafy moa tsika vao tamin'ny herinandro to no ny vahiny tao anatin'ny fandarana Saila zao ny vady any de Doris zany nanazava ny trangandrehetra samy hafa de akaherezitsika foana reo zay aneponja am'izao fotoa zao voafonja politika no ny antso-jay politika na de afempenina ao anatin'le resaka droit commun le izy ka zay zany aloha zany de iverenako ny fakasitrahana ho an'ireo mpikatroka team rehetrarehetra ny singantsika manonakana ny tanora team am'izao fotoana zao zay tena manao ny azakazaka eo ihany koa ny vehivavy avy amin'ny antokotiko Madagasikara ny rafitry ny antoko rehetrarehetra zay manao ny
fanabiazana manao ny fanitarana ho an'ny ambaindainy zany izany antoko tiako Madagasikara izany. Mbola mandeha foana ny toromarika ho atsika zay efa mandray ny toromarika amin'ny hoe redynamisation 20e anniversaire sy ny hoe fampidirana ny mpikambana rehetra sy ny malagasy rehetra ao anatin'ny lisym-pifidianana zany. Tena zava-dehibe amintsika mihitsiny ny fiatrehana ny fifidianana zay ho avy eo satria ho aza vaiko ho amin'ity zavatra zay ho resahako ity zany fifidianana izany. Isaky ny 5 taona isika no mifidy ny filoham-pirenena eto Madagasikara. Io zany le hoe mandat iray azo avozina, de iray mandat iray zany azo avozina zany lasa hoe ray zany ampitomboana roa, de roa iny ihany zany hoe ny filoham-pirenena ray zany raha ohatra izy ka te tatana firenena dia 10 taona no ahafahany tatana zay ao anatin'ny lalam-pandrenana no miresaka an'izany, zany hoe 5x2 zany resahana ao anatin'izany. Fa mandat roa ihany no resahany lalam-pandrenana, zany hoe indray mandeha azo avozina de zay mahatonga azy roa. Fa mandat ray 5 taona ka raha 5 taona ampitomboana roa 10 taona zany, de 10 taona zany no tokony hitondrany zay mieritreritra fa filoham-pirenena fampandroany amin'ny alalan'ny promesse présidentielle zay misy programme mifanaraka amin'izany fampanantenany ny candidat zany. Kanefa rehefa tsy tanteraka zany, rehefa hafahafa fanao politika, hafahafa fitondra firenena ary tsy marimarina ara-pitantanana ilay olona ny amaitrahana safidy, dia voatery mandinika lala izy ny amin'ny hoe mbola tohizako sa ajaniko ty. Ny eto Madagasikara moa zany de tsy manana an'izay culture na olona intellectuel zany. Ny eto Madagasikara koa tsy manana an'izany honnêteté politique zany, ka raha mahita izy fa tsy mahomby de tsy teny mihitsy izy ny amin'ny hoe ametra-pialana. Raha mahita izy ka tsy nahatanteraka ny zavatra nataony de tsy ahita ianao am'le mpitondra fanjakana iteny am'le hoe tsy rotsako fidiana ako. Tena fahafahambaraka ho an'ny mpitondro zany, tena fametrahana azy ho tsinitsinina eo anaty amin'ny fomba fanaovana politika zany raha nanomboka tamin'ny 2022 nakaty. Kanefa ny fiatsika ohatran'izany lay mamoa an'le varavarambe ho an'izay mpitondra fanjakana ka tsy nahavita ny contrat social, ny fanarahany tamin'ny vahoaka. Zay le grande porte resahantsika. Fa manjary manokatra varavarakely ivoahana ary tsy mitovy ny fivoahana amin'ny varavarambe sy ny varavarakely. Ny varavarambe de mazava ho azy misokatra iny malalaka tsara ny ivoahana, na ny tanana na ny tongotra afaka metsika ao anatin'izay, ny loha tsy voadona tsy miondrika. Fa raha mivoaka ianao amin'ny varavarakely, tsy maintsy isaoty ianao, isabaky ianao, iondrika ny lohanao, mety handeha aloha ny tongotrao, zay vao handeha ny tananao, ary eo anatin'izany fivoahana amin'ny varavarakely zany mety haratra ianao, ary ny olona zay mitazana aminao de mety iomeanao, mety haneso anao ihany koa. Fomba fandikana amin'ilay varavarambe sy varavarakely zay. Ka zao fitondrany zao zany, rehefa jerevana an'izao fomba fanaon'izao, dia tsy isafidy ny varavarambe fa isafidy ny varavarakely le fitondrana ankehitriny. Zay tariha amin'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Ihany Rajoelina. Ny zavatra iainany vahoaka isan'andro san'andro, ny iainana amin'ny fomba fanaovana politika isan'andro san'andro, zay mpitehany reto olona ny tapo-pahefana reto sy tsy mahay mitatana firenena reto, ary tsy mahay an'izany andraikitry ny fomba fanaovana politika izany, ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, de misafidy amin'izany lalan'izany izy, ny amin'ny hoe aleonay ivoaka ny varavarakely toy zay ivoaka ny varavarambe. De eso rabirabo ny olona mitazana no safidiny ao anatin'izay, ary mibaby fahafahambaraka satria tsy any amin'ny varavarana tokony izy ivoahana principal no mivoaka, fa aty amin'ilay mety hiafikafina any ambadika any. Zay le hoe varavarakely. Ka raha misafidy an'izay izy, aza ny azy. Fa eo anatrehany zao zava-misy eto amin'ny fireneny zao, zay hosotomitsika rehefa avy eo anatin'ny adevitra ny amin'ny hoe inona indray vaovao amin'ny faran'ny herinandro, izany nanao sinema, ary izany nanao barofo, ary izany tsy nahy mipetraka tamin'ny andraikitra misy azy, ary izany no nanandraka anjanjavatra ka miseho amin'ny endriny maro samihafa
ny fomba fanaovana politika tsy milalao politika araka le tena hoe real politika na real politika aminy ny am zava-misy ny am fomba fanaovana politika rehefa miresaka am'izay de matsiary foana piasonam tompolary sarandriamanjato mahitsan ny am zava-misy ny am toedrara misy dikany daholo zany fomba fanehoan-kevitra nataon'ny pasteur Andriamanjato zany iverenantsika ny adevitra amin'ny raharaham-pifidianana na miezaka aza le fitondrana ny amin'ny hoe mbola tazominay le fahefana premier tour io mbola aka manda efatra zay zay tsy araky ny lalam-pandrenana moa zany fa tsy hoe inona mampiteniteny mampidelirany reto olo reto manda efatra voampy ampandrosoana manda roa ihany resahany lalam-pandrenana iray azo avozina zay maharoa azy fa midelira le izy satria tratran'le goude pouvoir le tsirom-pahefana de rehefa tratran'le tsirom-pahefana de ampoka sy feno lay voninahitra ampoka sy feno le vola anaty posy le atroka midingina tsara le kibo miroso de tratran'izay tsirom-pahefana zay de mieritreritra ny amina hoe manda efatra nefa le manda ray a rehefa savolaina de zay ny verenako amin'le adevitra ny amin'ny hoe manao tsara misy tsika andro maso ohatry ny anak'Andriamaso izany lisitry mifidy zany ary miezaka tsika mifanetana ataovy zay atafiditra ny mpikatroka rehetra ny olona leo ny olona sorena ao anaty lisym-pifidianana satria rehefa tonga ny fotoana ampiasana azy de misy olona ho faizina araky ny adidy amanandraikitry ny vaoka ao anatin'izany fifidianana zany sady droit io ny devoir fa mametraka ny liberté tsika sy ny responsabilité tsika rehefa tonga ny fotoana droit io satria zany ny ambara ny lalam-pandrenana ny fahafahantsika hifidy de misokafana ny lisym-pifidianana anaovana ny refonte isaky ny folo taona anaovana ny ralina isa-taona na ny révision annuelle ny liste électorale zay le mahadroit azy fa liberté ihany koa li satria zao libre sika amy safiditsika amy fahafahana zay everitsika fa ametrahantsika safiditsika ary ho faizitsika amin'ny alalana zany fifidianana zany zay everina fa namadika ny safiditsika ary mitondra ny firenena any amy tsy tokony ho izy zay le hoe liberté fa misy responsabilité goavatsika koa li izy hiala ao anatin'izao situation zao ary ametraka situation vaovao ametraka fanjakana vaovao firenena vaovao mpitondra vaovao miala am'izao mamoetra manaonao foana izao no tapo-pahefana ary mamotika sy manarina sy mitondra kady ny firenena zay mety ho fomba hiresahantsika azy sy mampaninina efa nisy fotoana ny député fetra ny teny am'izay ny amin'ny fomba hitsarana sy hitenenana zao fitondram-panjakana rehetra izao ka zay le teneniko hoe droit devoir liberté responsabilité fa amin'ny fampiasantsika izany satria tsika anao révolution électorale ny atao hoe révolution électorale de ampiasa tsika am'izany droit devoir liberté responsabilité zany tsy ambahamba misy tsika ary zay manko le izy efa nanandrana zany am'izao fotoana zao ny adevitra rehetrarehetra fa iza ny tena vonina hiatrika fifidianana de ny mpanohitra ray ao anatin'izany ny atokotiko Madagasikara de efa naseho ny atokotiko Madagasikara izany ny amina hoe hatsarao io fomba fiasa ao anatin'ny refonte io amboariny système électoral rehetra ndao hiadevitra tsika ano dialogue de hifatoy ao anatin'ny raharaham-pifidianana ny adevitra ary raha nampiantso ny seni tonga ny avy aty am'mpanohitra indrindra ny atokotiko Madagasikara ary marobe tao anatin'izany birao politika zany sosolomamoaka no niatrika ny seni dikan'izay mampiseho an'lay voalohany na tiana na sy tiana misy adevitra mandeha eto ny seni no mikarakara ny fifidianana tsy mahafapo ny zavatra ataon'ny seni fa zaho tonga miadevitra ny atokotiko Madagasikara fa tsy miafina any ambadiky ny hainao manjery na ny gazety mivantana miona miaffronté am'ilay seni ny atokotiko Madagasikara miaraka amin'ny birao politika sy ny solombamboaka
miteny ny zavatra hoe ohatran'izao ny fomba fijerinay ny fanomaninareo ny fifidianiny eto Madagasikara. De miaritra an'izany izy, tsy miafina izy, miresaka izy, mitondra ny sosikevina izy, tsy mety orinana inona moa le logiciel, misy fomba fiteny azay. Misy rindra mbaiko mpandaminana zay nga misy zay raha sy diso logiciel, tsy mety io. Tokony atao audit international io. Système électoral anareo, ahoana nareo apiditra ampifidy ty, avy any andafony rika, aiza ny lalàna miresaka an'izany, circonscription ahoana ny tokony jerevana mahakasika izany. Ahoana ny adevitra mikasika an'le hoe observateur fotsiny, ny antoko politika, fa tsy membre de droit na membre d'office ao anatin'ilay fanisana sy fanaraha-maso ny lisy mpifidianana. Misy dikany sy heviny daholo zany rehetrarehetra izany. De mandeha any moa zany le fanjakana sy le seni, fa le mpitondra fanjakana tsy sampotra na ny antoko le mpitondra fanjakana fa manao mahery an-tanàna fotsiny. Fantatsika ny dikitenena am'zany mahery an-tanàna zany. Any izy de mody manao balaka kabosy, de mody manao fihetsiketsehana maro samihafa, de miresaka redynamisation nefa tsy hainkory ny dikan'le redynamisation, everiny fa balina le redynamisation, everiny fa famononombo le redynamisation, everiny fa spectacle le redynamisation, everiny fa carnaval de mampandihy dodosy le redynamisation. Fa tsy fatankory ny concept politika am'ilay hoe redynamisation na fameloma maso ataon'ny antoko politika. Zay ny angany tamin'ny tiako Madagasikara. De zay le tenentsika hoe anao révolution électorale tsika 2023 ary ahita surprise reto mpitondra fanjakana reto. Noho izany dingana voalohany mila militra ao anaty lisy mpifidianana daholo. De zay mare amin'ny fanazava-kevitra rehetrarehetra resahantsika de mila mifanetana araka izany. Tsy mety io zavatra ataony io fa zao tsy mahazo mitaretana mepakitsika ary tsy mamela malalaka an'reto olo reto tsika anaonao foana na mbola andeha amin'ny lala masaka ka mieritreritra fa mbola hiveriny ao amin'ny mandat ho avy eo. Tsia ako zay ampy zay tapitra hatreo ny lalan'reto olo reto. Ka raha ohatra ka io ny jeu tiany atongavana, lalaovintsika ao anatin'ny jeu any izy. 2023 tsy miveriny antsony ny TGV ny Irmar. Mazava zay hitondrantsika azy zay. Fa zao nefa zany de révolution électorale. Etsika raha-pifidianana lehibe ny ataontsika 2023. Manaisitra n'izao fitondrany zao. Satria efa nisafidy hivoaka amin'ny varavarakely izy de atositsika mihitsiny hivoaka amin'le varavarakely. Ary nefa rany mety tsy ahita varavarakely izy mandra-pahatonga ny 2023 io. Rehefa tonga le fifidianana fa mety ho lavakombarika ary. Ka raha 9 isan-jato ny azon'ny Flora Jeanard-Mampianina, mety ho latsak'izay ny azon'izao fitondrany zao. Rehefa tena matanjaka amin'ny firaisan-kinantsika ka samy miteny daholo tsia aok'izay tsy miveriny eo ntsony reo. De vote de sanction ataontsika. Ho faizina any amin'ny latsabato ny mpitondra fanjakana zay mandainga, mandiso fanantenana, mamotika firenena ary mivarotra sy manao tsinitsinina amin'ny piray-tandrazana sy ny tandrazana. Amin'ny fomba kolaka na amin'ny fomba mivatana zany resantsika rehetrarehetra zany. Mandika lalàna, manao tsinitsinina ny lalàna, tena mpanolana lalàna, manapatra fahefana, manao mpiady an-tsena, zany mpitondra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manodikodim-bolam-panjakana, manao kolikoly, manitsakitsaka ny fahalalahana sy ny zofotra-nanan'ny olona, tsy manisy asina ny demokrasia. Reny rehetrarehetra reny mitambatra ary mampahantra ny piray-tandrazana, tsy manome rano, tsy manome sakafo ny piray-tandrazana, manao tsinitsinina, mangenja ny piray-tandrazana de mivadika ho vote de sanction zany. Rehefa manao an'le révolution électorale tsika 2023 de ame ohatra tsika ohatran'izao no révolution électorale nataon'ny frantsay rino. Ity aloha ny résultat avoakantsika tamin'ny Frantsa satria akaikikaiky atsika manko Frantsa. Ary misy olona rehefa maka ohatra de maka ny etsy Frantsa akaikikaiky. Fa misy olona koa moa manana fizakantena am'le zom-pirenena le frantsay de zay koa ny tiantsika kalana n'ilay adevitra rino.
Tamin'ny 2007 rehefa tsy afaka nylotsaka ntsony président Chirac de nisy ministra tao anatin'ny gouvernemanta tamin'izany fotoanandro zany enjakenjam-pitenenana masikasika faneho-kevitra ary nametraka lalàna tamin'izany fotoanandro zany de azoazo ny frantsay de misy an'le hoe loi Sarkozy nanelingely zany fa zao izy mahay miteny izy no manina taty ambadiky hitondra fanjakana ny eritreretiny rehetra fa hametraka an'le la Frantsa amin'ny endriny vaovao tsara sy mahafinaritra le napetraka ry de Gaulle zay nisy gaulliste taty aoriny ry Mitterrand ry Chirac iza le anankiray rina mbola misy an'le anankiray zay tsy de Villepin fa iza le raso averiny fa misy filompirenena teo anelanelan zay Giscard d'Estaing de mbola nisy amin'ny Pompidou de ty le izy de nahazo ny vatony ny vahoaka frantsay izy 2007 tamin'ny 9 natao ny fifidianana tamin'izay second tour de hitatsika tamin'ity zao ny vato azo ny inscrit tamin'ny Frantsa tamin'izany dia 44 millions 470 tapitrisa ny abstention tsy tonga mifidy 7 tapitrisa 7 millions ny tonga nandatsabato 37 millions 730 tapitrisa blanc et nul ny azy dia tafiakatra 1 500 000 10 tsy ray tapitrisa ary ny vatona rakery dia 7 sy 530 tapitrisa de mivato azo ny Sarkozy tamin'izany tao anatin'ilay vato manakery dia 7 sy 940 tapitrisa 16 millions 900 000 zay nahazony 53,06%. Ny azony Ségolène Royal dia 16 millions 790 000 na 7 sy 940 tapitrisa. Ny elanelan'izay rina dia manodidina teo amin'ny 200 000 voix teo eo. 46% zany ny vato azy Ségolène Royal. Demokrasia an'olona matanjaka, tsy salabato, tsy zavatra tokony atahorana, langa Sarkozy 2007. Dia tsy nety zany ny politikan'ny Ségolène Royal, le tovavy tsara tarena finaritra amin'ny fomba fanaovana politika tamin'ny Frantsa, tsy naharesy lahatr'olona zany, Sarkozy naharesy lahatr'olona, izy raha teo na inteny, na nametraka paikady politika, nandresy lahatr'olona amin'ny programa anasany, dia ny 7 sy 940 tapitrisa tamin'ny Frantsa dia nametraka safidy an Sarkozy tamin'ny volana May 17 dia nahazony 3,50 isan-jato. Dia nitondry Sarkozy, fa rehefa nitondry Sarkozy, nataon'ny Sarkozy dia niady an'ny Libyana, niady amin'ny Madagasikara nanonga-panjakana. Ary nisy grand dossier marobe nivoaka nandritra ny fitantanan'ny Sarkozy. Tra mondial tafiditra ao izy. Ary rehefa nitondry Sarkozy, ny sarahany hatramin'ny vadiny fa lasa izy nikariko an Carla Bruni. Top model iny. Problema be ny tantany amin'ny firenena, lasa afabaraka lay tanàna atao hoe Frantsa. Nanana problema ekonomika, nanana problema socio-ekonomika mazava ho azy ny vahoaka frantsay. Indrindrandrindra teo amin'ny reto ny promesa, reto ny programa Sarkozy tsy vita ny nanatanteraka amin'ny atsakany sy andava. Miampy amin'ilay hoe nampirevy akamakama teo amin'ny fitondrana izy, ary nikariko vola fotsiny, zay nge le nampalaza le Liliane Betancourt hoe. Nonono tao fotsiny volan'le Ramatoa, miliardera, tena mazava be zany fomba itenenako an'izany a. Ny tsetsafony tao fotsiny. Ohatrin'izany namiteny any Kadhafi. Nangoanana ny Ravalomanina marika taty amin'ny 2009. Be da be nidirany tany Liban. Ary ny fampiresahany amina esaka Hezbollah sy nanakorontanany zava-misy tany. Tena nakafi politika le ranga, dia nanaonao foana, dia nameno ny posiny, dia nampirevy akamy. Dia tezitra le vahoaka frantsay. Dia ozy ny vahoaka frantsay. Demokrasia anay a natioriny, ndao ary. Misaina raha teo koa izy, ny amina hoe tsy miveriny eo ntsony ty. Fa mbola afaka nana vao mandahany izy taty amin'ny 2012 riny.
fa tratra ny vote de sanction am'izay de tia ny résultat n'le vote de sanction nataony frantsay 2012 any Sarkozy fa mafy teo amin'ny fitondrana le Sarkozy fa tia ny nahazo azy 2012 second tour François Hollande sy Sarkozy ny inscrit zany 46 millions niakatra l'izy rina ny abstention tao anatin'izay 9 millions ny votant 37 millions de blancs et nuls zany 2 millions 154 000 ny exprimé tao anatin'izay 34 millions efatra amin'ny telopolo tapitrisa de tia mivato azy ny François Hollande 80 tapitrisa mahery kely mahery 80 18 millions 668 zany hoe 51,64%. Ny vato azy ny Sarkozy 90 tapitrisa zany hoe valo eto sy 90 tapitrisa 16 millions 860 000 48,36%. 2 millions teo ny eo elanela ny vatony rinary be mananjara mazava tsara misy ty résultat en second tour ty mifamadika kely le baolina teto satria zao rehefa tsy naomby Ségolène Royal de ny akiziny ndray no nasain'ny faninana ny Sarkozy satria akiziny Ségolène Royal mo François Hollande de zao rehefa tsy mipasy zany raha matoa ka ny eken'ny tao anatin'ny atokony ka de François Hollande ndray no nitondra ny tanàna de naresy François Hollande natanjaky Sarkozy nanambola tamina amitean'ny fanonganam-panjakana an'ireo firenena taty Afrika fametrahana an'ireo société multinationale ny helipatrana nanomina sy ny resaka hôtellerie sy ny restauration marobe taty am'ireo toerana zay nizanahan'ny frantsay fa zao nambesany vahoaka frantsay de tratra ny vote de sanction Nicolas Sarkozy ka na te hiverina fandroany ary izy rina tsy naverin'ny olona tsony fa François Hollande na petraky ny olona na fitatary na firenena tsy afaka nanao doublonga de nanana chance le François Hollande satria ity koa mipelipelika raha teo le ranga tsy nainiaina raha politika de mivoaka tamin'ny varavarakely tena humilié tanteraka mihitsiny afa baraka tanteraka mihitsiny hatramin'izao io hatramin'izao hatramin'ny mondial satria tena tratrana corruption mondial sy ny rehetrarehetra io Qatar io ngia adevitra be io hoe tokony Qatar avenina ndray an'io fa nisy corruption tao ambadika io adevitra io ry Platini koa tratra tao anatin'izay tratra tao frantsay daholo ny ankamaroany tratra tao zany natao hoe vote de sanction na mafy be eo amin'ny fahefana raha rehefa mitsoro mandray andraikitra mampiasa ny droit ny devoirany liberté ny responsabilité ny vahoaka afaka io re olona afaka io fa tsy ny vokely sy ny fihetsiketsehana madinidinika isan-kerinandro palais des sports hoe carnaval le congrès de seroux hoe mamonomby mitokan-javatra non tsy midikininina tsony zany efa tofoka sy leo ny vahoaka tsisy olona hoe nipotehanao ny fiainana takinao vola be tsy toko tsy foroana izy tonga hatramin'ny fivarotany tranony tonga saina izy afaka hatramin'ny asany de zany olona zany mbola andeha amerina anao eo amin'ny fahefana efa pincement raha ohatra koatran'izay tsy possible zany ny olona victime amerina azy ndray ny olona déçu ny olona frustré ary ny tena betsaka am'le frustré rina de zao olona zay nametraka ny safidy am'ty fitondrany ty fa be da be frustré ao anatin'io fanjakana io fa zao tsy maintsy miara-dalina an'le fanjakana aloha sitrany ay mbo minotely am'le avantage kely sy le karama sy an'zanany aho hoe tsy lasy ty manahirana be tsy fantatra zay efa rany ty tsy mihaino mihitsy bainina sy ny sisa ohatra ray zany metsika zany vote de sanction tany Frantsa tamy Sarkozy ary nanody ny fanonganam-panjakana anketrehany Sarkozy tamy 2009 a Madagasikara na ny sorana nga Marc Ravalomanana io président Marc Ravalomanana io mitsotsotra fa izy nitondra an'le rojo nandende zay rojo elektronika mieloka teo anatrehany fitsarana frantsay
hafa baraka le Sarkozy potika hatramin'ny tokantranony ary ny vola mipetrapetraka rehetrarehetra tany natanjaka Jair Bolsonaro ary efa nresahana isiriny ty ny fahefana rehetra tompoko teo an-tanana ny olona rehetra teo akaikiny ny vola tsy toko tsy foroany ny avonavonana zao tontolo zao ny hevitra izy fa izy ny tena mahay fa rehefa tonga ny fifidianana lay filoham-pirenena teo aloha zay nahavita tao anatin'ny 2003 jusqu'à hatramin'ny 2010 an'lay fanjakana breziliana rehefa nogadrainy ny entsehana renindray naveriny vahoaka breziliana taty aoriana tratra ny vente de sanction ndray Jair Bolsonaro au pouvoir io olona io ary manodidina ny 750 am'zato tapitrisa 150 millions ny mpifidy tany Brésil fa tratra ny vote de sanction Jair Bolsonaro sy ny ekipany nikisakisaka moramora nandeha ny adevitry ny droite sy ny gauche menatra ndray travailliste ndray libéral ndray tompom-pahefana fa zao rehefa nakisaky ny olona de ozy ny olona miveriny eo menamena veriny dada brésiliana Lula da Silva de nandresy hatrany amin'ny premier tour niditra taty amin'ny second tour Lula da Silva révolution électorale any anaran'izany ary nametraka an'izany vote de sanction zany satria ain'izy ireo nampiasan'ny droit ny devoir ny liberté ny responsabilité teo anatrehan'ny fifidianana tamin'ny Brésil ahoana ny tsy haitsika zany ohatra faharoa mihetsika ahoana ny tsy haitsika zany ahoana ny hafa mahay an'izany ny mpifidy 750 tapitrisa mety efa 50 tapitrisa mahery izy ao any Frantsa rina satria résultat farany resantsika teo 2012 zao tsika 2022 folo taona lasa mety efa niakatra nisy mifidy any mety efa mihoatra ny 50 tapitrisa mahery ny brésiliana anjato ny tapitrisa mifidy mahavita manao révolution électorale vote de sanction ho an'le mpitondra fanjakana mampijaly azy mangarona manolana fahefana manao tsinitsinina vahoaka ahoana ny aneken'olona an'izany hoe 40 000 morts par jour no tratrany Covid-19 de mbola mitsikitsika meme tsy taitra ry Jair Bolsonaro rahanao anareo kasibosy de manao fa za tsy mahavita za tsy hanao vaksiny ignorer ny vaksiny vidiny lafo le izy saika mbola iconteste le voka-pifidianana rina fa nambenan'ny olona hoe metse eo ary ianao fa mahazo ianao fa mivoaka zahay travailliste de nanao fanambarana eny ary mireconnaître ran'le voka-pifidianana ohatran'izay koa Sarkozy ka izy ianao miseho mafy be amin'ny fahefana misy mpanambola be nge nanodidina ny Sarkozy tamin'ny Frantsa nisy mpitandro ny filaminana ohatran'izany tamin'ny Brésil nitangorona mpitandro ny filaminana mpandrara hatramin'ny Neymar ndretrarehetra fa zao rehefa tsy tiany vahoaka ianao alohan'ny vahoaka mikisaka ny dikan'izay ka sao de mieritreritra fa manodidina aminay misy borisatroka maromaro misy mpandrara enjana be sisisa io atananay ny fitandrona ny filaminana fa efa-pitsarana ndretrarehetra io ny institution samihafa anay majorité de mieritreritra ianao fa atao tananay avy hatrany ny résultat 2023 tsia hafakely ny fomba fanaovana politika nyty malagasy ty na de mpotehanareo ary ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara marofo fomba fanaovana politika eto Madagasikara fanjakan'ny totakely revina jolambotony nataon'ny sasany amin'ny fomba fanehotrevitra tsy mihaino koriny amin'izany hoe nde mba hanao communication nde mba hihaino an'ity fikambanana an'ity nde mba hihaino an'ny ataony reto mpitatitra rehetra fa tonga de hoe atero aty ny lisansa rehefa tsy hanao lisany efa tsy hanao nareo fa misy hafanao eo aiza mifakinao ny rofoko
Tovina amin'ny fako mihitsy ara ny olona sasany. Nefa izy ihany laza tamin'ny fotoana fampelezan-kevitra hoe raha tsisy mandroaka amin'ny fakonareo dia atero aty amiko. Ny olona mampatsiahy azy amin'izay ndray ny teneny fa aizanao ny rofoko. Ohatran'izany ny fomba fanaovana politika, miena miempotra mihitsy rina ny fomba fanaovana politika teo aloha. Débat d'idées ny fanaovana politika hatramin'izay e. Ary tsy vitan'izany débat d'idées zany. Ty programme anay tompoko. De zany ny fandresena lahatra. Lavitry ny resaka fihetsiketsehana spectacle, lavitry ny resaka vola zarazaraina hoe 25 000 50 000 hitateran'olona etseroa. Ny doublant tsisy an'izany e. Kinona ny ilaina an'le bulletin unique raha ohatra ka zava-doza mihoatra an'le bulletin multiple ny ataona, tsy aloha ny eritreritra bulletin multiple rina. Toy izay bulletin unique anaovana doublant 1 100 000. Zava-doza misy eto Madagasikara. Potehany reto olona ny tapo-pahefana reto le fanaovana politika. De hany ka ny mpanao politika no tondron'olona molotra indraindray, hany ka ny mpanao politika no tsy atokisa avoaka. Nefa le fomba fanaovana politika ny tena real politika, am'le tena hoe mpanao politika tena correcta, tokony ho afinaritra. Fa zao mipotehany reto olona reto, olona tsy mazaka fahefana, fiarakodia voankasoka anangana tsandry eny an-dalambe. Alefa asofalony sary. Ary tsy vitan'izay anaty Brown député any sasany manao savaty eny an-dalambe miady amin'ny be ny tanàna, anainy tanàna. De alefantsika mihitsy ny élément fa vao tamin'ny sabotsy. Ohatran'izao ny zava-misy amin'ny fomba fanaovan'ny sasany politika de ny sandry barofo. Zany ny heveriny fa zay olona atao hoe Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tena olona zany tsy tokony hanao politika. De zay le tenentsika hoe vote de sanction, révolution électorale, tsy miveriny eo intsony reo. Ampy zay. Manangana fanjakana matanjaka tsika, mpitondra vaovao, ray aman-dreny, mihaino ny zanany ary mametraka ho zava-dehibe amin'ny hoe tany misy olobe. Tsy miady zaza, fa tsy hoe tany tsisy olobe. Asitsika olobe eto. Apetratsika ny asany zany ray aman-dreny zany, ny sotoavina malagasy, ny fifampiainona anaty, ny fahafahana, ny zo isam-batan'olona, ny zo ara-tsindikaly. Zay mampimenimena ny syndicat aniovon'ny Mesipresse amin'izao fotoana izao. Menimenina ny syndicaliste Mesipresse, menimenina ny syndicaliste ny Jirama. Ianao tsy nahavita indray nandainga tamin'le resaka fanatsarana ny Jirama, ianao indray ny nitondra tombana. Ianao indray nitondra sazo an'ny mpiasa, anombana, ametraka hoe ty navita ty tsy navita. Ianao ary ny tokony ho tombananako. Ianao ary ny tokony hiondrika adiny firisaky ny délestage. De manao diversion hafahafa, de ahilika any mpiasa tsy fahombiazanao. De hoentina amina fomba fanaovana politika ohatran'izany le raharaha eto Madagasikara. De ndeha jerentsika ohatran'izao ny sasany manao politika eto Madagasikara. Alefantsika ara lay élément tamin'ny vaovao tamin'ny sabotsy. Tetsy Anosizato no nitrangany ity seho ity androany. Fiarana senatera sy olon-tsotra iray no nifampikasoka ka miteraka korontana. Raha ny filazan'ireo nanatry maso, voakasiky ny fiara iray, niemotra avy nividy pièce tsy lavitry ny banky iray teny amin'ny manodidina. Ny fiara tsy mataho-dalana nitondra ilay senatera amperinasa. Efa nifony ilay sofera nitondra ilay sprinter, kanefa dia samy mikasitany ilay mpamily, ny mpiambina manokana ingasy senatera. Tsy nijanona teo fa namely tontondro ihany koa ity olona. Fihetsika mamoetra tanteraka ary tsy mendrika ny mahatompona andraikitra ambony azy.
tsy nijana teo anefa nierisetra fa nentin'izy ireo nanaraka azy ny ala lavitra teo ilay mpamily sprinter vantatra araky ny loharanom-baovao fa noraonan'ireo mpiambina ny mpamily ary toeneo ihany dia nasain'izy ireo ody akavola ray tapitrisa ary ho fanonerana ny simba fa fambaraka tanteraka no misy atao anatin'izao fitondrana izao satria olom-boatendry olom-boafidy toy ny senatera solom-bavambahoaka be ny tanàna no manao toetra njolam-boto imasom-bahoaka tahaka izao efa betsaka izay tranga izay isan'izany ity tranga atao ambilibe ity be ny tanàna midaroka sy miady aman'olona torak' izany ihany koa ilay fihetsika nataona solom-bavambahoaka tany an-tsiranana roa taona lasa izay niady an-tsena araka ny filaza azy satria teo imasom-bahoaka no mifanao taim-bava tamin'ny be ny tanàna no nyresaka fanamboaran-dalana tsy vitan'izay fa mbola nahavitany sikotrorona polisy munisipaly mihitsy tsy misy tahotra senatra intsony fa imasom-bahoaka no manalamba santionan'ireo fa maro izay tranga izay tsy mahazaka fahefana ve sa efa toetra mihitsy ka tsy maintsy aseho vahoaka tahaka izao sa efa fomba fanao ka sofianatra tsy lazainy intsony ny tsindry sy ny fanampara-pahefana samihafa hoentina izany firenena raha ny olona tokony ho fankatahaka sy hitondra fanovana no manao fihetsika tsy mendrika tahaka izao misaotra mifaly a sy io sika nandefa niny vaovao tamin'ny sabotsy ny rina ny fanontaniana zay nyresaka teo de hoe tsy mahazaka fahefana ve fa ohatran'izay misy le fanontaniana zay resa fiara voakasoka marina lafo vidy le fiara efa mbany fona le sofera de tsy azonao sénateur atao ve no mba miresaka amintsotra ny amin'ny hoe de ahoana ary ny tokony atao na mba mananatra azy hoe aza manao ohatran'izany na mba miteny aminy miantso azy moramora de miresaka anaty fiarakodia hoe tsy mety nataonao ranga tsy maikrenao ianao ohatra na hoe fa ahoana ianao tsisy olona ve nigideanao tato arina tato ianao nanao marsare ohatra zany resantsika zany a fa tsy maintsy tonga ve de tonga amina fikasy tanana satria mafy be de iny tontondro iny le endriky le fahefana eny an-tanandrareo hoe anay fahefana fa tsisy zay le tenentsika erina reto olo reto a tsy manana communication azo atao tsony reto olo reto mana problème izy misy syndicat amin'ny tokony mazava tsara misy droit de grève aho de tadiavo ny lalàna samihafa hoe misy fetrany io a rehefa tsy anao nareo tapahana iny tsarama ampirorolo le olona rehefa misy mpianatra amin'ny tokony any misy mpampianatra sinsisa inona natao hidira mifaritry ny sekoly ataony bomba mandatsa dranomaso ny sasany miparamedy mitokony hoe zao ny droit anay mbola tsy voaloha ampirorony batainy tsotro zao zay migrevy ny sasany ray de amana fitaovam-piadina mahery vaika amin'ny blindé sy ny rehetrarehetra ny tran'olona hidina tsotro zao tsy azonareo atao miditra ao fa nanan'olona manokana de ohatry ny reny am'izay le izy rina ny nataony mivoaka ety ivelana
tsy mahay mampiasa an'le fahefana satria olona tamitampoka nanao politika tamin'ny heritaona ianao nametrahan-tanana aty aoriana ianao lasa ianao mamely tontondro olona tsisy dikany nge zany le fametrahan-tanana e vavabavapona nge zany e zay le tenentsika hoe misy asiny le fahefana e miainga avy amin'ny alalan'ilay hoe Madagasikara lay fanjakana lay firenena le tandrazana ka raha tsy hainareo le izy aza manao politika tsononareo mamotika firenena manala baraka nataonareo tsy ohatran'io ny fomba fanaovana politika e tsy ohatran'io ny fomba fanaovana politika fa simbanareo mpanao politika vaovao reto nareo lipahefany reto nareo mamotika tandrazana mamotika avoaka malagasy reto simbanareo le fomba fanaovana politika ohatrany reny nataona solombavamboaka vehivavy de falery atao hoe dame de fer misy dikany anie zany e amin'ny fomba fampiasana lalàny zany hoe entitra fa tsy nde hiady aman'olona de hoe dame de fer rehefa ohatr'izay de hifanenjana amin'ny ben'ny tanàna de mikitika conseil police municipal de député miditra anaty birao mahavita savaty sy ny rehetrarehetra mihitsy miady anona tompona andraikitra anivon'ny commune anaty fivoriana marobe rina zava-misy de mipetraka amin'ny fanontaniana tsy fantatro fa mba nandinika ny tantaran'ny repoblika voalohany a tsy nahita antoko PST ka hoe ino nde hiady an'olona nangatsandry PSONAM tsy nahita n'Andriamatoa Zafy Mahova n'Andriamatoa Sila tsy Sila Zaka fa Albert ny tiako tenenina tsy nahita n'izany nanangatsahanytsika olona zany ene olona tena tsongon'olom-bola tompony fahendreny e itoerany maharay aman-dreny zany de ilo io tsy natao fitoratsatroka solomaso mainty fa natao ampiasana tsara andiniatena amin'ny zavatra rehetra zay atao pety sy voninahitra nefa fanainga atao amin'ny atemira amin'ny assemblée nationale iny lozika indray no resaka hevitra satria ao mikanja ao kanja eny indraindray misy tatary zany Nicolas sy ny sisa nisy ohatran'izany mahianao zao zokobe Nicolas Betroka tatary zany kokoa anao zokola fa itity zany le misy olona tsy manenjatranjo karazan'olona marobe le zavatra mitsanga e akoatrin'ny hoe scandale fanalabaraka ery prime ministre mampiavany aty talen kabinetra sy ny secrétaire général la ministère fanalabaraka amin'ny WhatsApp mivoaka ety amin'ny Facebook ministre Stale zany zava-misy eto isan'andro potehany reto olo reto zay tsy mahay politika tsy mahalala n'le tena hoe inona le hoe fahefana inona le hoe firenena lay a fomba fanaovana politika eto Madagasikara de le voaka malagasy tsy miteny io zay reraky ny fiainana io everiny fabatra odra everiny fa azo potehana tongobolo azo tapenambava de tapenambava fa io amin'ny fo révolution électorale io vote de sanction ary marary io saroko tsara tany Ukraine rina ahoana nanaovan'le vahoaka ukrainiana n'lay mpanao politika nampime be na tsipony tany naty damba-jordira tsy tsika no mamorona tantaran'isy ange zany de tantaraitsika e tantaran'isy zany jerevo ny firaisakina ny vahoaka iraniana amin'izao fotoana zao masa minimo tsy mety tapitra tsy mety tapitra tsy mety tapitra matanjaka le firaisakina mahay mietsika io vahoaka io amin'ny fotoana tongavan'ny saina miaraka vehivavy ny tena mitarika an'io any oui de zay le izy tsy avenare tamin'ny repoblika faharoa iny eny Ramambazafy Armand tompoko la Ramambazafy Armand de anangatsandry iny eny tompoko la Andriamanjato Risara manangatsandry tamina mpanao politika efitra tsy mitovy faty natao aminatin'ny antoko ary mafy be ny fandira ny tompoko la Rarjona Pera solomamboakana tsy mirano taloha PSONAM sy filohan'ny anteny meram-pirenena Anjandrenarisoa ara-politika tamin'izany fotoana fa tsy nametraka problème efitra ny miady nisy ny Arema Isoraka misy ny Arema Ambotsiroatra fa tsy hoe ndeha hifanao tontondro etra an-dalambe tsy ohatran'izany
hevitra le izy na samy ao anaty aza tsy solo-mavam-boaka na ministra na député ndeha hiady ery masomaoka ery fa nga voasamba nisy vice président na vice présidenten'ny assemblée nationale Madagasikara na tsy nitody hevitra tamina be ny tanàna fa zao tsy solution ndeha hiady atsena nangambovono ka ilaza fenao mafy be satria misy fahefana mandaly kely 5 taona zany ingerina vetivety hoana filoham-pirenena solo-mavam-boaka efa taona hoana be ny tanàna vetivety zany zaotsika 27 novembre 2019 ny élection communale efa ho avy izy zao tsy hoela tapitra le efa taona de manao tombany ianao inona mba vitanao misy commune mbola tsisy be ny tanàna misy commune mbola tsisy io morondava io ary morondava vao tamin'ny faran'ny herinandro tezitra ny olona am'le resaka tovolahy kely iny netraketrahany vazaha maty mampalahelo tefampinonona fianakaviantsika fa misy zavatra betabe tsy normal ho amitranga eto Madagasikara ny olona ifantrano ateraky ny tsy fahaiza mitantan'le mpitondro de mipotra daholo zay zavatra rehetrarehetra ao de nefa rano zava-doza izy menakavo mifamono ao izy menakavo mifanala baraka ao izy menakavo mifamingana mifanisy oditr'akondro amin'ny lalany ao de tonga hatramin'ny fikasany fofony any zao hoe sinsisa tsy diratsika laliny zany fa au moins nareo mba mahatsapa hoe tsy milamina ny tany amina resaka fandrimpahalemana au moins mahafantatrareo hoe tsy milamina ny tany mila fitandremana zany zavatra rehetra fa betsaka amin'ny malagasy efa matymaty ny tifirony dahalo potika ny dora ampitandro filaminana ny tranony azo avao tsy hoelitsika avy any Anjorobe zany zava-misy eto Madagasikara fa au moins nareo hoy aho mpitondra fanjakana mba mahatsapa hoe tsy milamina ny tany io malagasy mitaraina any be raketa any vondroza any faravangana any vaingainjano any manakara any manandrina sinsisy io mba tsapanareo hoe mafika mahazo an'le malagasy fa miakatra le zava-misy de nefa ran'le izy mahita endrika fahafambaraka vavitsika lasa mifampinana anaty le mpitondra fanjakana ifamono ao nefa ran'reo satria miainga avy amin'le karazana famianana miainga avy amin'le fanalam-baraka fifanalam-baraka nisy saminizy ady atranonisy saminizy nefa rano aty ambadika aty mifanao règlement de compte afahafa tandrema tsy ohatran'izany fomba fanaovana politika aza seho amina sary maloto ohatran'izany tompoko ny fanaovana politika eto Madagasikara ametrao ny aso ny fomba fanaovana politika ny hevitra ny miady ny lalàna no ampiasaina ahafahana miady hevitra ny vahoaka ny tsonjovina ao anatin'izany hitantarina firenena fa tsy ny sandry tsy ny basy tsy ny bala ary tsy ny raha matahora tsy zany kory ny fomba fanaovana politika makiavelika raha zany tsy ohatry zany mbola hitondrantsika fanazavana io inona moa ty resaka makiavelika ity fa raha ohatran'izany le izy de otsika hoe aza manao politika nareo fa sady tsy mahay nareo manao foana manimba firenena aza manao politika tompoko ampanitretena ny itenenana an'izay de narabe mananjara ka ny fitenenana zany zavatra rehetrarehetra zany de tsotra miantefa any amintsika olom-pirenena zany resaka zany mandinika zany tsika reny no ataony manana andraikitra eto amin'ny firenena betsaka izay fitondrana fandrimpiteto zay fa nitenenina namana faniry teo ataontsika hoe niaingatra any amin'ny repoblika voalohany Philbert Tsiranana nandeha Dider Ratsiraka nandeha professeur Azafy Albert président daholo zany nandeha ny président Marc Ravalomanana de nandeha président Hery Rajaonary Mampianina de teza mita aloha izy tsy resantsika satria ny fangaro voraka tao dia mandeha ny aminy izao fitondrana izao ahitana tompona andraikitra eo anivon'ny fitondrana inona ny tsy efa hitatsika teo savaty isan-karazany tena hoe fampisehoana ny tena hoe matanjaka zany ny fampisehoanany hoe fahatanjana de anjara tsika no misaina na hoela na hoaingana tsy maintsy isa ny fifidianana olona tahaka ny ahoana
no mendrika an'izany hoe omena andraikitra eto amin'ny firenena zany. Olona tahaka ny ahoana miainga amin'ny zava-misy hita hatramin'izay. Zay tsy manery mihitsy na hoe manisy hoe pression zay filazika hoe tsy maintsy zao tsy maintsy fa anjarantsika no misaina, anjarantsika no mandinika tsara am'izay. Misy dikan'izay le hoe am'izay mandinika tsara am'izay amin'ity raharaha ty. Fa raha hiditra any amin'ny fifidianana dia mila mandinika tsara mihitsy, tena hoe oka mihitsy aloha, tena akasaina tsara. Fa tsy vitan'ity kitaitaitra isako mihetsika ity, avy eo ianao anenina, ay tena tsy naposiko le olona ohatran'izao, mba nametrahako fitokisana ve de renonao taony, mba nametrahana ny hoe fanantenana ve de renonao taony. Hafa baraka. Ary le hoe baraka, jereo dictionnaire, inona ny dikan'izany? Hoe hafa baraka. Le baraka ne tena hoe afaka zany amin'ny baraka efa tena zava-doza zany ho an'ny malagasy. De io zany zao le hoe zazalahy kely tany Morondava maraparanantsika azy. Maty le zazalahy kely tera tamin'ny malagasy satria zazalahy kely na olana vahiny zay voatona atao hoe teratany Espagnol. De tsika menakavy zany mba samy niandry daholo inona zany mba tena hoe mba réaction am'izany. Ataony ny mpitondra de hoe samborona sy ny sisa. De ny samborona de ahoana? Fa raha ny tena izy anie amina zavatra ohatrany tony, mila zavatra lavitra be tony resaka tony, mitafitra ny zoniny ankizy. Ahoana no zaza malagasy no aolana teratany vahiny ohatran'izany de hoe nisy teratany malagasy ndray tsokombakomba, fa le teratany vahiny aloha. Ianao teratany malagasy rehefa manao zavatra fa ny ivelany ihany ataon'ny olona mifafankihoany. Fa ny antsika eto ahoana, iny zany zao iny toe-javatra iny. Anorato taratasy hatrany amin'ny mpanjaka Espagnol any. Philippe Fayenina ny mpanjaka any Espagne tompoko. Anorato taratasy ny prime ministre Espagnol any nga Pedro Sanchez, ny teratanareo mamiravirat ny zanakay malagasy. Anorato taratasy. Anao filazana mihitsy ho fantatro zao tontolo zao. Teneno ny mpanjaka Espagnol Philippe Fayenina, teneno ny prime ministre Espagnol Pedro Sanchez, hoe ny teratanareo tompoko aty Madagasikara, aty amin'ny firenenay, dia zao nataony manapotika ny zanakay aty. Zanaka malagasy io zazalahy kely naolana io. Zany ny tokony ho izy. Fa inona ny réaction anao? Hatreto. Samborina de zao. Anao zany, jereo reto vehivavy malagasy manambady sinoa. Ataon'ny fitondrana sinoa sahirana. Misy taratasy tsy feno sy ohatran'izany. Fa ngany ihany te halalan'izany. Fa ny anao eto, efa viravirain'ny olona, de tsisy miteny. Tsisy hoe inona zany ny tena action tena faran'izay matanjaka ataon'ny mpitondra manoloana n'izany zavatra mampalahelo zany. Zanaka malagasy anie. Misy ministeran'ny raharaham-bahiny ao, misy fitondrana eto amintsika. Ahoana ny zanantsika no ataon'ny olona zany? Any amin'ny zavatra tena hoe mamofady. Nafoy hatramin'ny ain'le zansa. De zany. Misy zavatra hafa ihany koa. Misy zavatra hafa ihany koa inona amaraparanantsika azy. Resaka hoe nationalité. Mandeha zany ny resaka etseroa hoe fahazahoana nationalité malagasy, fizakana zom-pirenena malagasy, betibety be ny zavatra ao ambadika zay. Fa zao, ianao zany raha hoe malagasy, mba te hangataka hoe zom-pirenena vahiny. Frantsay moa zany tena matetika firesakitsika. De tsy moramora, anontany io daholo zay nangataka hoe zom-pirenena, hoe izaka zom-pirenena vahiny, fa tsy moramora. Ahoana zao, enquête be, gauche et droite. Ny antaratasy amin'izany mbola ataovy ty, lany eo ihany ny andro, maty ihany le olona, tsy azo le nationalité vahiny zany. Fa ny antsika zany hoe fahazahoana nationalité hoe fizaka hoe zom-pirenena malagasy ohatrany tena manahirana amin'ny resaka azy. Izy ty anie tsy zaray-potsiny ohatran'ny vary mora.
nationalité zany tena faratapony zany amin'ny mahafirenena ny firenena manana ny lanjany zany hoe nationalité zoperenena fa tsy sanatra hoe zaraina ohatran'ny varomora akory izy io fa apetrao ny tena maizy azy ny mampiavaka atsika malagasy tsika tsy tenenina fotsiny le hoe fiandrianam-pirenena tsy tenenina fotsiny fa zao ny vahiny rehefa ilaina ianao de aino ny manampitamby ianao am'rainy le izy fa rehefa tsy zay le izy de any ianao jereo ny ekipa-pirenena frantsay amin'ny baolina kitra ho avy mondial amin'ny 20 novambra raha mity volantegna izy manomboka any Qatar jereo ny ekipa-pirenena frantsay amin'ny baolina kitra ny entraîneur frantsay vazaha Deschamps ny lehibe amin'ny fédération baolina kitra frantsay vazaha teny frantsay fa ny mpilalao eo ambony kianja ny valopolo isanjato dia mainty hoditra zaka zoperenena frantsay le mainty hoditra zany miazakazaka mamony teny eo ambony kianja fa ny mpitatana ary ambony ary vazaha jereo tsara le izy aka i Mbappé anga frantsay taratasy Mbappé fa ny dadan'ny Mbappé ane Camerounais mamany ane Algérianne fa nefa zany ny tena hoe rearianny frantsay rehefa mampiakatra ny voninahitry Frantsa de frantsay io fa mbola hitanao ihany lay atao hoe fanjanahana amin'ny endriny ankolaka ianao miazakazaka mamony teny eo ambony kianja Benzema mpilalao sangany eo amin'ny anatin'ny ekipa-pirenena frantsay ny baolina kitra fa nga Benzema frantsay arabo Benzema tavaratra afrikana tavaratra izy ary manana ny coutume izy fa izy ohatsy mizaka zoperenena frantsay Yannick Noah mpanao tennis nalaza tamin'ny fotoanandrony rehefa nandresy Yannick Noah tompoko tao a Roland Garros de ozy le mpanao gazety frantsay hoe le français fa rehefa tsy nahovoka ntsony izy fa rehefa resy izy tateo aoriana de ozy le mpanao gazety frantsay hoe le Camerounais de zany ve de tsy atonga saina eny ary tapitra ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity saorana ianao naharitra hatramin'ny farany ambava homana ampo meritreritra veloma tompoko